Tanora, raha mitsinjony ho avy ianao, sakano ny corona. Okizay aloha ny karaoke, fa dio ny tangorona party sy ny revy mety andoza. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partan ny valanaretina COVID-19. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Miravaka tompoko. Miarabany Ramsey razana vory sy ny réflexion philosophique. Fika moa zany fa tsy dia philo loatra. Razana Clifton tompoko. Razana Clifton. Misy zavatra efatra mba angatahana mba resahanao ato. Voalohany a momba ny lalam-pirenena. Ina moa tenin'le fikotsika androany zany? Réflexion philosophique fika fa tsy dia philo loatra. Afinatra. Ie, alefa soatra. Ina voalohany? Momba ny lalam-pirenena. Momba ny lalam-pirenena. Lalam-pirenena. Lalam-pirenena faharoa. Dia feno lavaka tokoa. Rehefa mandeha mankany ianao, dia feno lavaka tokoa. Io zany dia atao hoe lalam-pirenena feno toroa. Lalam-pirenena efatra amby efapolo, RN 44 dia tsy dia afaka loatra mankany, ratsy 44. Lalam-pirenena efatra amby efapolo, roa amby roapolo sy atavela. Ny lalam-pirenena voalohany, io ndraiky kosa dia ataontsika hoe RN Elisabeth. Mahatonga izay, satria mateza be kanefa mbola misy hojerena. RN1, RN Elisabeth. Ary ny RN7, tsy maintsy mijanojany ianao, dia miavakazo, mitrotro tovay, mijery peizazy, io zany dia hoe lalam-pirevena fahafito. Zay amin'iny. Fikafika marina izy zany, ie momba ny vidin'entana indray ary. Ny momba ny vidin'entana. Ny vidin'entana dia mampimenimena ny olona tato ato. Nefa ny tena mampimeny koa dia ny fandehana ny tsena dia mampimenimena ny hafa koa tato ato. Raha ny zavatra jerena amin'ny citoyen Ramsey razana vory Clifton dia misy anavalo mandehandeha ny tsena nefa tsy afaka manova ny vidin'entana. Aloha ny zava-misy. Dia misy ndraiky kosa nefa mitokana ndraiky ny vidin'entana mandehandeha makany tsena ary tsy afaka ihany koa manova ny vidin'entana. Amin'izao fotoana izao zany dia miakatra ny vidin'entana dia mandehandeha ny tsena ny olona dia mifampimenimena. Zahoana, zay ny zava-misy manaraka. Ie, inonay koa fa voafehanao kosa ny resaka momba ny baolina. Ny resaka momba ny baolina. Mialatsiny aminareo rehetra aloha amin'ny mikasika ny baolina ao anatin'ny tiray volana ity. Fa horendremana izahay any am-piasana, horendremana izahay any am-pandriana, ary dia horendremana takan'izany ny asa fiariana, ka dia horendremana ihany koa ny posy. Amin'ny teny toraka ity, dia tapataka ny hoe ny corona mampalahelo rabe ny maty, fa ny baolina kosa mahafaly rabe ny maty. Ka dia izay ny momba ny baolina. Ie, fa efatra farany ary na resaka statistika. Resaka statistika, io somary manahirana kely ihany io. Resaka statistika dia izao, ny 500,000 olona no kasaina ho vita vaksiny amin'ity volana ity, ary ny 570,000 ny ireo 570,000 sy tavela dia maro ny mbola tsy voa. Ary ny androa tokony 570,000 tavela amin'ilay 570,000 ny 570,000 sy tavela dia marefo ny antsasa manila. Ny ankabeazan'ny ampahatelony amin'ny lasaky ny 20 taona izay tafiditra ao anatin'ireo 570,000 tavela amin'ny 570,000 tsy mbola vita ary ny andro tokony 520,000 amin'ilay antsasany izay mbola marefo dia mitondra ny coronavirus. Fanontaniana mipetraka ary firy ny isan'ny mponina eto Madagasikara. Eto izay so izay efa ny amaranantsika azy zany dia ataontsika ilay hoe réflexion philosophique hita tamin'ny télé tamin'ny omaly. Nisy ny vara teo amin'ny baolina, dia rehefa nijery ilay vara, ilay tompona ndraiky tany amin'ny vara, dia diso izy zany hoe sloka oziny gasy. Io zany tamin'ny alina tamin'ny matsa dia nisy vary sloka. Dia izay indray tompoko hoe razana vory Clifton sy ny réflexion philosophique. Mankasitraka Ramsey. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good!
efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Goth, Eric, Honorat, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mitsafy alasinainy talata lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Masana ny tontolo mpiainanao. Orange. Eba plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Maino zany zany iran'ny bolo zany iran'ny bolo zay mewanay masoalina maso alina mitambatra fanoratra azy sa misaraka zay ny lohatenin'iny iran'ny bolo iny masoalina iran'ny bolo akadodopangataka koa mety white mihitsy manonona azy aiko le tonina fa rehefa tononiko le izy rehefa iraiko le izy misy mandingana kely zay foana nenako bolo anisan'ny banimpanoratra tena grave be mihitsiny injana mitsy sady mavo izy any amin'ny slam mavo izy any amin'ny hira ny ao amin'ny arrangement tsy fatako izy aminao ny arrangement ny hirany fa anisany manitona sofina ihany koa ny mozika ataon'ny bolo efa nanao fety mamantiko iny efa nanaraka nanao fety mamanty tamintsika izy taminay izy tamintsika izy taminay izy tamin'ray mandeha iny salama dolo tompoko fa miarabantsika rehetrarehetra salama amin'ity andro talata ity talata faha 5 androany raha tsy diso ary de tsy fata izy na enonareo tamin'ny ala fa tohatra nisy ororotany ny zanako na eno fa zay tsy na eno tokony tamin'ny 2 sy fefany teo latsaka risangana eny zanga mbana raha tsy efa mirodana mihitsy ny tranonay tsy aza miaina am'zany anao anaka mahafatapika reny satria tena mety isy ororotany de hoy ianao hoe ianareo ambony mba atao moramora ry izy mitsamy tsy izy ororotsamy ny mety tsy mahagaga ihany le izy satria ohatrany nihetsiketsika ny tato anivony ty Afrika tsy nanana ity tsy ty Oceany Indianina ty tato ato tao Mayotte nisy teny an-dranomasina nisy volcan mipoka be mihitsy afako maly sa talohan'ny afako maly izy iny ary de tena nakasary moa zany volcan teny ranomasina teny iny ranomasina iny niainga be mihitsy iny teny Mayotte zany tsy lavitra ny Comore zany tsy lavitra ny Mahajanga zany tsy lavitra Tanarivo zany eto Madagasikara noho izany efa kaikaikytsika zany tadidinareo ve ny zavatra niseho tao Afrika Atsinanana tao alohan'izay Afrika Atsinanana somary afovoany tao amin'ilay afovoany fa tsy tena ty amin'ny ilany RD Congo lay volcan ny Iragongo ny Iragongo zay nipoka vo ray volana angam' zay tsy diso ary de tena be de be ny simba tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Goma na de tsy tena tao tapo-tanàna aza le izy niditra le lava na ireo tsy ranoka toerana daholo ny olona rehetrarehetra noho zany efa mamperitreritra ihany izy zany hoe manakaikaiky aty izy zany sao de misy ndray ny olona eteny efa akaiky ny farany hoe ny trompo izao efa ambarany ao anaty baiboly efa ela ankeny nisy an'iny fa tany amin'ny andro zany Vésuve zany nefa nisy efa firy arivo taona tao alohan'ny Kristiny efa nisy zany efa nisy foana io zany misy foana io fa de atao ahoana fa de fitandremana no atao rehefa manamboatra trano mazava ho azy rehefa manamboatra trano de atao zay mba tsy hisian'ny fiantraikan'ny horohorotany loatra amin'ny trano eto Madagasikara aloha atreto de mbola tsy tena ahina loatra hisian'ny horohorotany goavana na hisian'ny volcano goavana fa efa tapitra ny fihetsiketsehan'ny ao ambany tany ao vokatry ny tectonique de plaque na ny fihetsiketsehan'ny magma zany zay mampanonjanonja ny croûte terrestre eto ambony eto efa tapitra tany amina tapitrisa taona maromaro tany aloha tany fa naizanaty zany mila mailomailo any satria nisy lavaka be nitany olona tao arivo mamy tao tadidinareo ve nisy lavaka be dongona azafady nisy dongona izy nafangaroko am'le lavaka tany Meksika ndray nisy lavaka be tena niforona ndray tao voan'ny tanimboly ngeda be lasa 20 metatra ny hangeza izy nefa niainga tamina 10 metatra teo ny angezan'le lavaka de nieboribory ary boribory tsara mihitsy le izy de niengeza 20 metatra izy tamin'ny herinandro teo de mety ho atelony mihitsy ny ary le trano eo akaiky eo satria 20 metatra ny alalan'lay lavaka
zany hoe lavaka hita eo ihany le izy fa ny tany arivo mamindray a nisy nidongona tapoko atao anatin'ny ray alina tonga de nisy dongona eo zay zany mampabongy lava azy sa hoe arivo mamo itasy arivo mamo mbola itasy fa ny bongo lava any amin'ny tsirony mandeha tsy sakay efa bongo lava raha tsy diso sakay efa bongo lava fa arivony mamo itasy manomboka etsya meritry atosika manomboka meritry atosika ny itasy io Madagasikara ray vohitra io Mbatomboravavy efa itasy i Madagasikara ray vohitra io no resahantsika amity androandroany ty satria de io no atao hoe Madagasikara na de tsy ao anatin'ny ty tany be ty aza fa misy antsoina hoe Sainte Marie misy antsoina hoe nosy be mbola Madagasikara reny na de efa nosy aza misy nosy madinidinika zay ka zay misy nosy madinidinika zay manodididina antsika reny zay tokony mbola Madagasikara fa abodoin'ireo miseho milay zay andeha ho ankalazaintsika amity taona ity amity volana ity fa i Madagasikara de tany razantsika ary ankoatran'ity tany be ty de anaiky tompoko ireo nosy madinidinika ireo ry frantsay ary ny fankalazana ny fahena amby roapolo volana jona de tadidio fa tsy fankalazana ny fahaleovantena Madagasikara irery ihany fa fankalazana ny ady atao amin'ny frantsay ady mandava-taona mihitsy mandavanandro mpiainana hoe ory frantsay mahaleo tena izahay fa avelao merci zany pozy tena reveko zany kozinao zany fa taizo mamosakely any taizo mamosakely zany pozy raha ohatra zany manto le koa zany de tenenina amilay zany fa io frantsay zao zany tsy manaiky mihitsy zao tsy manaiky zao fa miseho amilay izy mody hoe izay pasy fa nefa ianao mihitsy ny tena bodony hoe tena nareo malagasy reto ianareo ranga ganagananay tena nareo peanay foana am'zay tianay naovanay am'le sanga ianao amin'ny frantsay am'le sanga ianareo ary misy hipa mizesta be mihitsy mahazaka frantsay efa goajaka be mizaka antiky miseho amilay le sipa azoazo jerena tsara mihitsy fa sa frantsay midina nisy raka iny izy marina mafampitatana angaty ohatsy any teteny io tsy aleonao za io rehetrarehetra io de mampiteny mihitsy ny hoe nahoana re isika zay fana le fanontaniana nahoana re isika de tonga am'izao toerana ohatran'izao hoe zany fanontaniana sarobaliny zany ary fanontaniana napetraka taminay zany hoe inona no mampahantra atsika io nefa ananatsika daholo ny zavatra rehetra ananatsika ny harena kibony tany ny harena amboniny tany ny olombelona ananatsika ny fahaizana ananatsika daholo eto mipetaka eto amboniny ty tany ty misy harena eo ambonin'io tany io misy harena tsara ne ny toetrandro eto Madagasikara misy faritra sasany manoran-dava misy faritra sasany sady fandimby ny orana fandimby ny masoandro misy faritra sasany maina lava misy taninandro foana misy faritra sasany misy plage misy moron-dranomasina mahafinaritra misy faritra sasany tena maina tanteraka mihitsy tsisy vokatra azo ambolena any kanefa misy harena ao ankibon'io tany ao io amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara tiako tenena am'zany misy zavatra be de be azo trandrahana eto mahantra nefa isika ary miha mahantra isika tsy mbola tena nisy ny nahatsapan'ny vahoaka malagasy hoe io fa miha mihena ny vidin'ny mpiainana amin'ny ankapobeny misy vidin'ny zavatra mihena ny photocopie zao ty tena hitako hoe niena lafo reny photocopie taloha tadinareo ve nanao photocopie tamy voalohany mety tsy tadidinareo $10 nanao photocopie taloha tamy voanombonomboky photocopie ho $10 aveo niena $200 zao le izy 10 sa $100 manao photocopie sitrapon'ny olona mihitsy zany hoe antra zany fa noho ny fitiavantenany olombitsy le izy de hoe lasa nahatra daholo ve zany hoe tsy maintsy hoe olona ny sasany olona ambonimbony ao daholo zay rehetra io mantsy tsy hoe akory hoe vokatry ny resaka politika na resaky ny fitiavatena ihany fa misy zay ao anatiny mihitsy zay fa eo de eo ihany koa ny vokatry ny teknôlôzia nouvelle teknôlôzia taloha nge tany amin'ny 20 taona lasa ny tsisy mivaky loha zay vidy crédit tsisy mivaky loha zao réseau zao tsisy an'izao méga hovidina zao fa niampy an'ity koa ny filana ankehitriny ary misy olona am'izao fotoana zao tena tsy azo ny ainy raha tsy mijery telefonina izy
na de tsisy miantso ary io telefôny io fa de tsy maintsy andany vola na de kely farany zay bitika aza amin'ilay opérateur zay efa zatra miara-miasa aminy ividianana crédit mba ahafahany manao Facebook farafaratsy. Orange manohana fandarana. Ny Orange zay manohana fandarana de manome tolotra be dehibe izy a zay azon'ny olona rehetra ioranana eny na 500 ariary aza de efa afaka manao Facebook ianao amina 500 ariary amin'ny Orange zany fa ny amin'ny fata amin'ny sasany tsy haiko io rehetrarehetra io ataontsika hoe mbola tsy PPN zany tsy zany le filana andavanandro tsy produit de première nécessité zany fa ny produit de première nécessité zany le filana andavanandro voalohany laharana amin'ireny vary manarakaraka eo ny menaka manarakaraka eo zay loka miaraka satria ny menaka manko loka ny anana ny siramamy ny sira zay ohatra tsy de misy minainaina loatra tsy de misy minainaina ny savony tsy de tena miakatra firy fa miakatra zany zao 200 miakatra ihany ny sira fa zany kely fikarany de loatra sady ny sira koa zany ananatsika be dehibe zany de fa talohany ny sira io fampitadiavany tamin'ny andro tany amin'ny 300 taona tany aloha tany fampitadiavana ny sira satria mahandro saika tsy misy sira foana ny olombelona teto Madagasikara teto ary zay manatsira may mahandro zay oabolana amin'ny teny malagasy tsy aokizara lizy rakizy rakizy raha miandro radio tsy zay manatsira aokizara lizy zay manatsira mahay mahandro no fomba fiteny miampy zany zavatra zany niampy an'ity corona be karazana voron-kiliftorna zay mampianatra matière amin'ny sekoly rehetra na de expression française na de expression malagasy na général alcazar na misy miasina karazana voron-kiliftorna zay tsy mitaky écolage amin'ny mpianatra mihitsy satria fialam-boly sy fanantaona ny azy amizao karazana voron-kiliftorna dia mbola tsy misotro ronono ary dia miresaka momba an'izany ny PPN dia produit de première nécessité de nefa rehefa tena dinihana dia produit de première nécessité daholo ny zavatra rehetra satria ohatra zany ho an'ny olona zay lina am'izany ny vehivavy dia personnage de première nécessité ho an'ny olona rehetra zay tsy matory ny fandriana dia lieu de première nécessité ary misy ny olona mipetraka irery tahaka ny ramserazina voro dia tsy PPN vidina ny ansena tsony azy fa izao miresaka vidiny zavatra isika tena mahay miomina rangaly malagasy tena mahay mihafa rangaly malagasy tena rehefa tena dinihana marina tena ny karamany dadany ramserazina voro zany hoe ny dadako zany tamin'izy nampianatra tamin'ny sekoly FJKM tany Morontsiraka tany tamin'izany dia 9,000 ny karamany isam-bolana bon ny vary arosaka mitovy satria valimianaka ny taotrandro bon ny loka vidina mitovy satria mihinan-kanina mitovy ny olombelona rehetra ary mihinam-bary indrovy isan'andro ary dia mandeha makany amin'ny cabinet indroa isan'andro mitovy amin'ny taloha ihany amin'izao fotoana izao iny azon'ny 9,000 tsy mahazo neniny fa saingy zao mihinam-bary indroa ihany ny olona ezaka mandoatra loka indroa ihany ny olona ezaka ary tsy mikapa nafatindra mandeha ozy ny taripianananahary zay ny ankizy efa tsy mikaka am'izao satria tsy misy ny atsofoka ny anatin'ny kibo fa mahay mihina rangaly olona zay fotsiny zavatra antaniny antanina tompona raiky tahaka ny vazivazy ny ramserazina voro tamin'ny voalohany teo misy olona mandeha makeny tsena de divana satria ohatrany hoe mandeha eny tsena ngany lasa mampifamaly reny nga afaka mampidina ny vidinetana ty divanao aminy ary misy ndraiky midina eny tsena dia manao cause ny tsy mahay mampidina vidinetana koa miresaka zavatra afaka de zay ny PPN produit de première nécessité amin'izao fotoana izao dia mampifandravandra ny posy mihitsy inona zany efa anendy voanjo amin'ny rano ny olona rehefa kelikely zay ny afatra ramserazina voro mpampianatra amin'ny tsy miankina amin'ny rindrina misy loha hevitra zay teo saika nentin'ny Francis efa ao anatintsika zao koa ao anatintsika zao fa misy olana anankiray ato manko miteny hoe mba teneno izy izy hoe le mitsabo tena ty ivelany fa efa tena lany vatsy tanteraka efa tokony ody merci tafiditra ao anatiny koa ivelany aizy io ivelany Madagasikara veriko ivelany trano izy hoe tsy ivelany faritra ifandraisana fa apatsivina ihany isika fa mandeha mivantana amin'ny Facebook ny fandarana rivotra amin'izao ray izao de afaka manaraka ao zany ianareo ao amin'ny page ny RDJ 96.6 FM raha tsy zany anarany page Facebook RDJ 96.6 FM de raha ohatra ka any amin'ny YouTube any nareo no mihaino sy manaraka mijery dia RDJ FM 96.6 de ny momba ny resaka coronavirus moa no tena tiana hatongavana sy ilonana be amin'izy ity satria araka ny voalazako tany ambolo antany hoe tsy mbola nisy hoe vanim-potoana nahatsapandra malagasy ka ny hatsara
ny fiainana satria ohatra ny manembonembona teo aloha foana ny olona rehefa tena tojo fahasahiranana hoe fa iandra nga tamin'ny andro tsy ranana zany tena lama mihitsy misy olona mandeha misava ny mihitsy aina ny andro président Tsirana fa tena ava marina zay tsy niaina fa nieny fotsiny ohatra ny niaina tamin'ny andro ratsira so fa iandra nga tsika ry lavitra le nieny fotsiny zao le taty arina hoe tamin'ny andro ny fa iandra nga tamin'ny zafy alobera zany tena marina fa iandra nga tamin'ny zany ravalo manana zany fa iandra tamin'ny rajonary mampianina zany tsy maintsy misy hafa ihany tsy maintsy misy hafa ihany tamin'ny teo aloha zany ny antony de zao manao lanja miakatra ny fiainana ary efa ela isareraka noho ny hirany tsy takatry ny kely voly zao ny atody inona ny vaovao manerana ny tany vaovao manerana ny tany tsy takatry ny kely voly zao ny atody efa ela be zaniry zany efa tany am telopolo taona lasa angamba zaniry zany telopolo taona lasa zany zany hoe efa tam'izany nefa nahatsapa ny hira hoe tena mizavatra tena mampiakatra foana ny vidim-piainana eto misy manontany fiainana mihitsy moa zany otrina ny vidim-piainana otrina ny vidim-piainana misy fiainana any aminao any raha misy any de mba vidiko raha ohatra ka misy moramora any ny vao maika nampikorosofahana azy nefa ny toe-java misy isan-tsokajina anisan'ireny ny politika satria nisy ny crise ny 72 de tena tsy maintsy ny korosofahana taoriana zay ny toe-karena any amin'ny resaka politika ny zavatra niseho fa ny toe-karena ny fiantraikany nisy ny crise ny 75 de ny korosofahana rehefa taoriana zay nisy ny crise ny 91 92 de ny korosofahana taoriana zay nisy ny crise ny 2001 2002 de nisy ny crise ny 2009 de nisy ny crise zao rehetrarehetra zao crise foana ary ny crise tena tsy politika anisan'ny goavana indrindra ny seho teto amintsika teto ankoatra ny cyclone zay tonga isa-taona tsika koa oazany cyclone isa-taona tsika miteraka crise reny de ity crise nahatra roa taona ity lay antsoina hoe coronavirus tsy nisy seham-pihariana sy ny sehatra sosialy ary ny sehatra politika ary ny sehatra zay misy rehetrarehetra eto ambon'ity tany ty eto ambon'ity tany ty fa tsy eto Madagasikara reny de tsy nisy teto amin'ny sehatra rehetrarehetra tsy niara zany atao hoe dokam-barotra zany amin'ny aglotaony fanomezana tsara indrindra n'izao fety miray izao mividiana kapa hoditra 100 isan-jato amin'ireo vokatra voafantina ho any dady fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra aglotaony toy ny bracelet porte-clés tolotra manapetra aglotaony miaraka amiko isanandro ny baobab bank Madagasikara dia mitsinjo hatrany ireo mpanjifa ao aminy ho an'ny fampindramam-bola dia mihena hatramin'ny 10 isan-jato pezao ny tahany zanam-bola sady mamaim-poana ny sarany fikarakarana voakasika avokoa ny fandrarana rehetra ny varotra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny fambolena sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso ivo baobab bank Madagasikara fa aingana dia hivoaka ny volanao vaovao be miaraka amin'ny Itel smartphone A37 le téléphone na ho an'ny rehetra plein écran HD+, water drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka iteveroyana ilay téléphone, mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'ilay maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, lay safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Kumpaena, rama itenao, sala safalerano. Isaruaken kubaena kundu kubaena fresh Kubay, be otrikay, mety ho andretra. Kubay, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Azafady kely ange, ferizany manana kabony milamin'izany io ny sasany. Ary tena mbola hafa koa, le afaka misasa rehefa tonga ny fatimbolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainona, ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra, dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimby tsisy rano isasana, na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok zay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager.
Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Itel am fety mikarakara tombola goavana be ny Itel am ty volana jona ity ny voalohany hatramin'ny 30 jona nividiana smartphone Itel na Itel TV na AirPod Itel ary mandrasa anjara amin'ny fisarihana sao ianao ny tsara vida nahazo loka avy amin'ny Itel. Loka maro be no zaraina toy ny réfrigérateur, Itel TV, subwoofer ary smartphone Itel A37. Aza tara ary makanesany amin'ny revendeur Itel akaiky anao manerana ny nosy. Itel, enjoy better life. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphone collection gas et stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylé ianao e. Jifaodiany zao ary les collections gas et stylé an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gas et stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Amin'ny Aigle d'Or fanomezana tsara indrindra amin'izao fety miray izao. Mividiana kapa hoditra 100 isan-jato amin'ireo vokatra voafantina ho an'ny dady fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra Aigle d'Or toy ny bracelet, porte-clés, tolotra manapetra. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Omenay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha way sady afaka hisargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Arrivage vaovao be no hitanao manerana ny sopromera rehetra ary io fitsonjovana antsika dia nasiana fihenam-bidy hatramin'ny 520 isan-jato be izao raha trondron'ny sopromera. Ny G 400 ariary monja dia mahazo, ny banane 200 ariary ny fefany, ny barakoda 700 ariary dia mahazo e. Otrikaina mahasalama ny trondro ka inona nandrasana? Vonjeo ary ny sopromera akaiky anao fa efa misokatra avokoa izy rehetra. Sopromera mora azo antoka be isafidianana. Ça sent la fête. Oui, c'est la fête. Ça vous dit de faire la fête et des économies en même temps? Alors, célébrons la fête de l'indépendance avec Softy. Papier toilette, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs à jeter. Profitez des prix d'exception sur une sélection de produits Softy. Du 14 au 27 juin chez Jumbo Store et à partir du 15 juin chez Shoprite. Softy, là, on est bien. Rivahoaka malagasy mariky ny fiandrianam-pirenena ny fananganan-tsaina isan-tokantrano koa atsangano ny sainam-pirenena ho fanomezana asina ny tanindrazana. Amin'izao fitiny saramandry zao manana faniriana hividiantanao atokantrano dia ny magazay Cosmos ny safidiko. Ny magazay Cosmos ny safidiko satria hatramin'ny 30 jona dia saramanitra miavaka miaraka amin'ny Cosmos. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 70 isan-jato amin'ireo entana maro samihafa voafantina, finday, électroménager, fanaka sy kojakoja tokantrano ary fahitalavitra. Tolotra manan-kery manerana magazay Cosmos sy ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ireo tsara ho fantatra mialohan'ny anaovana ny vaksiny. Olona salama tsy mitondra voga. Aorian'ny fanaovam-vaksiny dia ahena ny fampiasam-batana. Fadiana ny tanin'andro be loatra. Fadiana ihany koa ny mihinan-kinana fanafody tsy nahazo nahalalana avy amin'ny mpitsabo. Manantona tompom-pahasalamana avy hatrany raha misy tranga mampiaya. Ajaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fipariahan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a? Maimaim-poana tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana ny vaksiny. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Bemiray, miara-mita no samy salama, miara-mita no miady amin'ny coronavirus. Toanany vahoaka Amerikana.
Ny Baobab Bank Madagasikara dia mitsinjo hatrany ireo mpanjifa ao aminy. Ho an'ny fampindramam-bola dia mihena hatramin'ny 10,7 isan-jato-pezao ny tany zana-bola sady mamaim-poana ny sarany fikarakarana. Voakasika avokoa ny fandrarana rehetra, ny varotra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny fambolena sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny maso ivo Baobab Bank Madagasikara fa aingana dia hivoaka ny volanao. Shell no azo antoka satria fitaovana voamarina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba hanolorana anao ny fatrana solika tena izy. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Fotoana izao ijerena no Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. RTJ amin'ny Val Maraina. Tonga somatsara ito amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao-tsika amin'ity maraina ity, manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pedin'ny raharaham-pirenena sy ny politika no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Anjalany teo anivon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny mponina, ny fiarina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no nanao tatitra ny zava-bita nandritra ny taona 2020 omaly teny amin'ny antenimera-pirenena teny. Nankasitraka sy ny saotra ny ezaka vita ireo solombavam-bahoaka ary nandray fitenenana ary maro ireo naneo ny fangatany ho amin'ny distrika ny aviny mba hisitraka izany ezaka izany. Nisy ihany koa ireo fanontaniana mahakasika ny fandraisana ny mpiasa eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mba hisiany ny mangarahara ary fanamariana ny momba ny tsy fampiny ny mpitsabo-nifo eo an'ivo ny distrika maro eto Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny diplomasia tonga nitsidika ny filohan'ny Repoblika omaly ny masovoan'ny Amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara Michael Pelletier. Taondritin'izany fitsidiany izany no nanolorany sy nanambarany fa dia isy vola 400 tapitrisa dolara omeny ny fanjakana Amerikanina entina hanampiana ny tsy fanjariana ara-tsakafo sy ny haitany any amin'iny faritra atsimo-ny Madagasikara iny. Nankahery ny fitondrana malagasy moa ity masovo Amerikana ity amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny ady amin'ny fanavotana an'iny faritra atsimo-ny nosy iny. Ity masovo ny Amerikanina nonina sy ny asa eto Madagasikara ity moa dia andao tsoelan'ny Madagasikara satria dia tapitra ny fitaom-piasany teto Madagasikara. Eo amin'ny vaovao avy amin'ny etat-majoro ny tafika malagasy mahakasika ilay vonolona ny tranga teny Ivato ny herinandro lasa teo. Nanambara ny teo anivon'ny etat-majoro pirenena ny etat-majoro ny tafika zany fa dia ny fandraisana andraikitra no nataon'ny tafika malagasy mitondra ity zazalahy ity teny amin'ivon'ny hopitaly hotsaboana sy mbola ho avotana saingy tsy tana intsony moa ny ainy zany tovolahy zany fa tsy ny tafika akory no namono an'ity tovolahy ity araky ny vaovao miparitaka eny amin'ny tambajotra eny ka ny etat-majoro ny tafika dia mampitandrina ihany ny rehetra mba hamakafaka vao amoaka vaovao eny anivon'izany tambajotra izany. Efa misokatra moa ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Mahakasika ny toetrandro kosa izay nahagaga ny maro rehetra omaly ilay orambe ny kija dia nanambara ny teo anivon'ny mpampafantatra ny toetrandro zany fa dia iny ilay atao hoe phénomène d'onde est izay efa hatramin'ny taona 2020 no nisy toetrandro miendrika oram-pahavaratra toy ireny rehefa anaty andro ririnina mandalo ihany ny toe-javatra toy ireny fa tsy maharitra akory izy ireo fa dia manomboka amin'ity an'io ity dia iverina amin'ny laony ny toetrandro eto Madagasikara. Amarana antsika ny fampahalalam-baovao ny tontolon'ny fanatanjahantena notsenaina tamin'ny fomba manetriketrika omaly Andriamatoa Site ny Randrena Soloniaiko ilay filohan'ny federasiona malagasy judo sady filohan'ny komite olimpika izay vao avy lany
ho filohan'ny Union Africaine de Judo na filohan'ny judo aty Afrika. Tonga nitsena anazy teny Ivato moa ny fianakaviam-be ny comité olympique no tarihan'ny secrétaire généraly Arnel Andriamanarivo niaraka tamin'ny solotena ministera sy ireo vahiny manakaja maro samy hafa. Ateo indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity mametraka ny veloma mandrapiresaka ho amin'ny rahampitso indray manaova ny vaksiny raha mety aminao izany satria io no lalatokana entina hiady amin'ny coronavirus. Veloma tompoko. Ny olona salama no afaka amin'ny ary sakano ny fianaky ny corona manaova arivavorona ady zao ny iray metatra aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina tsy manantongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be dido fa mitady loza ho anteny zany ary andoza ny hafa. Iza ianao olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partany ny valana aretina COVID-19. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy raha nanonina ny idiran'ny rivotra. Mbola manaraka hatrany ny fandaharan'ny RDJ ianareo tompolahy tompoko vavy ary saorana ny namana bandy akama izay niditra teo ary dia mbola azonareo arahana amin'ny alalan'ny Facebook hatrany sy ny YouTube izany fandaharana izany amin'ity andro ny talata 10 ny volana jona misy le ty misy saretsy marina hoe tena jiro io kosa tsy hita marina kaskety lahy efa mainty kasibosy lahy mbola mainty ny akanjo lahy mena orange jaune iny sady black na dia lahy Josmena makoa. Josmena na dia zany tapaka le miarabantsika mianakafo tsy maty foa manaina tompoko lahy tompoko vavy. Salama. Indrindra itsika eto amin'ny plateau eto dia faly foana mifanena aminareo samaraina ary dia midera ny anaran'ny tompo ihany foana mbola nomeny fahasoavana. Alleluia. Tsisy fanomezana zava-dehibe ankoatran'ny mahita masoandro dia mifanena mivady aman-janaka dia miara-misakafo mikorana mahita anareo namana zany ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana. Fanomezana tsisy ohatr' izany. Tsara mihitsy. Izy ka famezimezina amin'izay andro. Ainareo bokadika zay. Inona koa? Satria misy olona izay mpanaraka antsika foana zany amin'ity fandaharana ity mirary soa izy mirary fahasalamana mirary ny rehetrarehetra isaorana azy zany satria anisan'ny zava-dehibe tokoa zay zavatra tenenindray erika zay mety eritreretin'ny olona hoe routine l'izy mandehandeha ho azy fotsiny any le vava miteny an'izy fa misy dikany satria miantraika any amin'ny zanakatodoha ny fomba fitenenan'ny olona ohatrany hoe ary zay no mahatonga le fiantraihany ozona sy ny opa reny any amin'ny zanakatodoha satria zava-dratsy reny ka ny zava-tsara ohatra zany ndraiky io zave moa tsy ho resava dia misaotra betsaka raha erika amin'izany firarian-tsoa zay hoentinao vao maraina zany dia engany mba ho toraka zany koa ianareo mianakavy ao ny resaka momba momba ny vidim-piainana ambesantsika teo ary dia nefarana tamin'ny coronavirus le izy satria ny coronavirus dia anisan'ny zava-doza nentin'Andriamanitra Andriamanitra ve nitondra azy zava-doza voajanahary voajanahary fiteneny reny ka janahary ve moa tsy Andriamanitra reny voajanahary reny fa raha ohatra ka tena devolo no mitondra reny na ny demony izany no mitondra reny dia mampieritreritra ihany ina tsy andresen'Andriamanitra zany sa tsy resin'Andriamanitra ve le demony tsia resina raha zay ny finoan'ny kristianina sy ny islamo resin'Andriamanitra ny demony fa maninona mbola asiny an'io zava-dratsy rehetrarehetra io fitsapahana ndray io hoe job hoanao job io zao no tsy so ihany ny raitsika avy amin'Andriamanitra io zany fomba anankiray anehoan'Andriamanitra hoe fitsapahana hoany eo aza miseho amin'ilay fa tsinitsinina coronavirus tena hoe aza miseho amin'ilay nareo fa tsinitsinina ary asehoana anareo mihitsy fa tsinitsinina nareo itsika zany atoko tenenina giran'ny lolo zany tsinotsinona kory tompo manondresaka rehetra ihany ka raha mitsy razana volokristaona zao sary zao milay zao zao sary zao zany ohatra frère Dalton anankiray izay génération nay zay moa zany dia génération 83 dia fantatrareo Clifton
ho anareo zay mpijery bande dessinée dia fantatrao Clifton. Zay no mahatonga anay manao hoe razana voro Clifton. Fa ny mba hidirako ankoatra ny resaka focus na ny topikantsika zany momba ny fiainana ankapobeny maneny mba ny ara-panatanjahantena satria zao lehilahy manatrika anareo izao dia mbola vonatory adiny ray fotsiny tsy olana zany. Tsy olana zany satria afaka matory fantsolo ny andro. Amin'izao fotoana izao raha resaka toetrandro dia tsy mahita 10 metatra. Izy aloha ampiseho anareo moa ny any tokotany fa zany hoe rehefa avy eo angamba hijerentsika ihany zay moyen technique avec les moyens rudimentaires afahana avec les moyens de bord ampiseho anareo fa 10 metatra mivoaka ny varavarana zao tsy mahita satria mizavona zava-misy zany. Rehefa misy an'io moa dia mamay be amin'ny atoandro. Ny baolina dia baolina anaky 5 ny baolina tamin'ny omaly. Hoan'izay hitanareo moa dia hitanareo fa ny baolina mety misy nahita aloha zany dia i Chili sy Argentine dia nisaraka tamin'isa ray no ray tamin'ny roa maraina. Ary Bolivia sy tsadidiko rehefa rany dia nifarana tamin'isa Équateur sy Bolivia dia nifarana tamin'isa 3 no ray. Dia tamin'ny 5 maraina. Dia atory amin'izay rehefa avy eo. Ny resaka baolina tamin'ny omaly moa dia hitantsika ireny vokatra samihafa ireny fa dia nanalasala ihany nijery ny Espagne sy Suède nisaraka tamin'ny tsy nisaraka mihitsy ireo nisy baolina maty ny ankoatran'izay dia jereo ao amin'ny fandarana amin'izao fotoana izao ny pronostika dia mbola hita eo ihany rehefa avy eo. Mbola miditra ihany aloha zany razana voro Clifton. Ho an'ireo izay miteny hoe Joe Dalton tsy maninona zany satria ny anarana tany Boanjo, ny endrika tany Kesa, ny bika tany Katsaka ary ny fiarahamonina tany Général Alcazar ao ataovy an'ilay facture de plan le angatahany siri lequel ohatran'izao zany Clifton. Karatoko ao misy ohatran'ny Goth ny hiditra avy any alavitra any moa zany fa dia en français, Larissa, en français, de vacciner, de immuniser, de protéger, de rassurer, d'exciter. Parlez beaucoup ça, là ça bogosité. Tenenareo any daholo zany zavatra rehetrarehetra zany mampiondana teny malagasy anay moa zany dia tadiavinay foana zay fomba iresana zany amin'ny teny malagasy zany dia azo antoka ny fiainanao miaraka amin'ny magasin magasin M zany koa dia nalaza tamin'ny fotoan'andro zany satria tao amin'ny magasin M izahay magasin M izahay no milahatra sy mirombo mandahatra vato kely mandahatra haro kely mandahatra satroka rovotra isa maraina mba hahazoana nylay menaka 2 litre na lay siramamy 1 kilao ifandrotehana be tsisy ohatr' zany tamin'ny taona 80 tsy mbola ely zany tamin'ny taona 80 mbola tsy ela fa tsy mbola tsy teraka mbola tsy teraka fa mitantara zay tamin'izany zay tonga zanatsika tena mitovy amin'ny zafikely mihitsy ary raha tsy nasorona le voalohany zay nefa izy koa zany ny fiainana tena mandeha be ohatr' zay tsy foana mizotra foana ny fiainana mizotra foana ny fiainana ary io magasin io dia mbola arena taxi be hatramin'izao eo amin'ny Tanjombato io misy miala magasin ary mbola dia manontany le ankizy aiza izy misy magasin eny aminay le amin'ny supérette mandeha dia farany indrindra dia zao izy efa hafa ny anarana magasin mateo taloha ny artiste taloha sy ny ray aman-dreny eo magasin mare fa fanana ny ankizy zary zany fa ny any ambanimbany vohatra misy KPSV zay tsy fantatry ny ankizy ankehitriny koa ny KPSV coopérative ampokon'olona sosialista momba ny varotra le izy fanangonana entana tao ary famoahana entana zany hoe angonina ao ny vokatry ny tantsaha dia io coopérative io ihany koa no mamoaka le entany tantsaha rehefa avy eo amin'ny vidiny zay eritreretina fa tokony ho izy na io amin'ny fotoam-pahavaratra na amin'ny fotoana mialoha zay mitovitovy amin'ny antsoina hoe grenier villageois izy ankehitriny na ny sompotra iombonana hoy ny fanambarahan'ny ONG sasany azy dia ny an'ny arabo misy an'le somotra iombonana somotra indray iny fa fiteny merina ngali teny somotra
fitenerana ny somotra fitenera Madagasikara mihitsy zany satria somotsy koa olo baka aty koa manao somotra ny Betsileo koa manao somotra de ny era Madagasikara manao somotra fa tsy haiko ny avaratra aizany atao volombava ry Rainibozy ny volombava de le tsy ao amin'ny orona somotra ny eo amin'ny orona volombava le eto vaoka le ambany soka mandady makary amin'ny akaiky sopiny vaoka zany ka vaoka io fa ny voaka dia tsy ny rino vahoaka zay manatriketo avely tsy nanana ry malagasy Madagasikara hiran'ny volazara zay bebean'ny nini Tonia avy any nosy be ary mbola any volazara ihany any Tsiliva zay député-an'ny Morondava ankehitriny indray de iran'ny Tsiliva dadany Tsiliva Didio ny anaran'ny Tsiliva fa mbola hiran'ny volazara ihany miagnavaratra lalany tomobily miagnavaratra lalany tomobily miagnavaratra lalany tomobily de ny refrain o mialanele tama o mialanele tama o mialanele tama tsako zay teneninao mihinana poma ka zany fiainana teo aloha daholo zany mampanetsetra ny olona ankehitriny tsino moalany aviany resaka io fa de hoe ny hafa ny taloha hoy ny firesaky ny olona koa ankehitriny kanefa de mitovy foana io mivoatra ny fiainan'ny olombelona ny mivoatra satria izay no mahatonga ny dévaluation ny olona rehefa mivarotra entana de tsy hisy varotra fatiantoka mihitsy tsy misy mivarotra fatiantoka mihitsy fa tsy maintsy mivarotra hahazahoana tombony taizany nahazahoany an'ilay entana ka rehefa mahazo tombony zany olona io midika izany fa ianao lay mividy de tsy maintsy matiantoka satria tsisy olona gagnant zany tsy mety zany amina resaka économie tsy hoe mahazo tombony ianao de mahazo tombony tsy misy zany fa tsy maintsy misy anankiray mahazo tombony de misy anankiray matiantoka zany moa irany feno amby sa irany jaojo le ina gagnant tsy fantatra manao zay zay mba sao de mba zay fivoarana zay kosa raha Francis mampiakatra an'le vidim-piainana zany izay fivoarana resanao satria tsy maintsy ary rehefa tonga aty amin'ny tany mahantra izy hita be mihitsy zay zavatra rehetrarehetra zay tsy adalan'ny européanina nge manovanova foana ny volany satria teo zao ny franc français de aveo ndray izy anapa-kevitra andao ranga aravina ataondray mandeha ty de ataontsika hoe euro fa jereo fa afaka 100 taona eo ndray 200 taona eo miova zavatra hafa ndray io système anglisy moa zany fa niala de verina tamin'le anazy efa niala tamin'le livre sterling iny izy de miverina livre sterling indray satria fatapatany hoe misy zavatra tsy mety ao satria io resaka vola io zay resaka harena amin'ny ankapobeny zany tsy maintsy misy olona mivarotra mitetiky ny hahazo tombony de misy olona ambakambakaina ao mitety zay teteteteanao hoe matoa mahazo tombony avy aminao lanilany manino misy an'le Stanley Coulson ito ato hoe galasa misy censure koa izy ato amin'ny rivotra mitsikera fitondrana sy Francis Thomas Bana afaka manao commentaire maro nefa ny commentaire iray milazana zava-misy sy ny fahamarinana atao voafafatampoka ozy izy tsy hoe misy censure ato amin'ny fandarana rivotra fa nanonona media hafa izy nanonona media hafa ianao nefa n'izay tsy afaka manonona an'izany de tsy afaka manohatra an'izany ihany koa zahay miresaka zavatra hafa zany tsy voresiny amin'le loahevitra zany izy amin'ny commentaire an'le ry fotsiny ka fanamariana kely anankiray fotsiny anankiray satria zato ny taraina tsy maninaka censure tsisy an'izany ato fa le izy fotsiny zay manansura mahay mahandro fepetrapetratsika fotsiny aza manonona anaran'olona aza manonona hainao manjery hafa de aza manonona hainao manjery hafa ratononao fa tsara koa le izy tsy maninona ihany raha télé fa hoe radio fanasoketana menona aloha radio fanasoketana fa ao amlay zay tsy anao an'izany koa sy radio nge ty radio nay ty radio nge ty moatsy nisy ny teny tamin'ny raha irika hitanay niondrika nanamboatra zavatra tao pefloa loka ozy izy ny klotiny
tsy ino zao tsy maninona kiloka le izy ko ataoko ahoana ary ny kiloty ndrerika dia azo hoanina miaraka amin'ny vary no sozako moa Larissa izy ary niantsy leveko mihitsy le kofa boera vao mahita vehivavy izy marary angainao salamako maninona mitratranao vonto be ohatran'io salama izy le vehivavy salama nianjera feny ambony azy tafiditra ao anatin'le ambiansina rivotra daholo zany fa miresaka angletera teo ihany dia mirongatra zay tsy izy ny coronavirus variant le variant delta mirongatra de mirongatra be any angletera le izy ary naratsy anazy ny fangaro tamin'le variant anglisy le izy tena zava-doza amina tambo io ny tenenako foana hoe aza matorotoro manana retina mafaty ty aretiny ty zany zavatra imprévisible hoy ny fitenena anazy amin'ny teny frantsay zavatra tsy azo nieritreretina ary miteny ny olona sasany hoe ny olona tsara miteny ny olona sasany hoe mpanao gazety io hoe fa inareo mpitora ve zany tsy mba nieritreritra hoe isy zavatra toy izao hitranga ve satria gouverner c'est prévoir tsy nisy olona miprévoir an'io raha tena marina mafy tsy nisy olona miprévoir hoe hoatran'io ny zavatra iseho ka hoe andao tonga de iomakomana amina bouteille à gaz be de be bouteille à oxygène be de be tsika andao iomana amina misy limitiny ihany koa zay teny zay azithromycine be de be tsika ohatran'izao mantsy zavatra niseho tondra fiara nandena kany Manoro verina tany Manoro tapaka ny koroana alternateur koroa alternateur tsy mahafaty tomobile mbola afaka mandeha tsara io tomobile io fa hoe vonona daholo ny radio vonona ny klaxon vonona ny essuie-glace vonona so ihany fa tsy avy ny olana piolony télé de niainga avy any Manoro tao Manoro zany de efa nitady so de misy manana koroa alternateur tsisy an'izany aty fa de any Antananarivo vao misy an'ireny tsisy mivarotra ve na hoe koroa alternateur na tomobile mitovitovy amin'ity de vidinay de mba andefasanay nareo tsisy eto de misy olona miteny zao tahaka zay raha ngany niomana de iomana ve anao hitondra koroa alternateur ao anaty tomobile anao am'izay tany andehananao de mitondra koroa alternateur anao aizany mbola nisy olanao zany raha tsy de hoe sy mba isaky ny tapabolany ty koroa alternateur ty de iomana am'izany ianao ohatran'izany ny olona rehetrarehetra raha vaky pneu izy de fa misy ny roue de secours fa tsy hisy koroa de secours tompoko ao anaty tomobile ao ary tsy hisy bougie de secours ao ary tsy hisy ny démarreur de secours ao tsy hisy zavatra de secours ao anatin'io raha tsy zany de hitondra moteur anankiray faharoa noho izany misy zavatra tsy azo eritreretinao hitranga mihitsy zany fa mitranga rehefa nitranga ary ty coronavirus ty de ny seham-piarena rehetrarehetra ny fitetaka daholo tsy niteto Madagasikara rery fa eran'izao tontolo zao ka nisy fiantraikany be de be le izy indrindrandrindra fa any amin'ny aty vilany any ary ty koa mbola misy zavatra tenenin'ny olona sasany za moa zany miaro ny ramboko tsy ho tapaka niazo tapaka tambola kely niany ramboko tapatapaka tambola kely rambo aloha satria io zavatra ataon'ilay zany io ne tsy tonga any anatin'ny aty vilanin'ny olona ne io eny hoa marina zany fa andraikitrainy manao an'io fa misy koa ny antsoina hoe industrie culturelle créative zany hoe misy vola ihany ko mihodina ao amin'ny sehatry ny kolotsaina ka noho izany ametraka an'io am'izao fotoana zao aloha zany zahay mba hihariana hivelomana ao ariana kely eo satria misy vola ny sehatry ny kolotsaina anisan'ny tena vomafy ankoatrany amin'ny tourisme fizahantany tao anatin'izao coronavirus zao tena voda holy iza ny artiste tsy menomenina ary ny tena olana aiza sy iza no atao hoe artiste eo le tena olana am'le izy alay vary lista ny artiste fa io ankoatrany mpihira zay fantatra misy mpihira tsy fantatra ankoatran'ireo mpihira zay fantatra anarandreo ny mpitendry ao ambadika ao ny danseuse ny ao ambadika ao ny danseur ny ao ny mpivataetany ao ny technicien ny ao ambadika ao ny manager ao ambadika ao be de be olona ary reny olona ao ambadika reo reny tena sahirana idadilova tompoko tsy ho sahirana zany mihitsy idadilova ijaojobo tsy ho sahirana inael tsy ho sahirana mihitsy izy sahirana ihany izy ka ijery marcos tsy ho sahirana loatra musicien ny mahasahirana anazy ny tenenako hoe mahasahirana anazy de izao reny zany no dadany zareo dadany reny ka raha misy zavatra metraika na mila vonjy ny musicien olona ohatraohatr' zany de any am'ireny atao hoe chef de groupe ahoana raha any izy tena fantatra izy mandeha de tsy afaka hijery fotsiny manao chef de groupe fa tsy maintsy miantoka zavatra be de be ho de eo ny tena olana ka anyka rehefa atsona am'izay le tena hoe tonga avaty nareo aka ny fanampiana aminareo
de misy olona tsy fantatra be debe normal zany satria tsy ho fantatra ao ny basiste ny tarika volaka takotsoka zay avy any atsakatsaka tavilotra aimoa atsakatsaka tavilotra io zafita nahitana izy io tanànany zafity io tanànany zafity io atsakatsaka tavilotra io ao amin'ny district tsy mivokiny io izy io rehefa tena natao zay rehetrarehetra zay sahiranytsika ny anavaka tsara satria ankoatra ny mpihira zany resantsika zany fa mbola misy any ahany mpanao sokitry mpanao hosodoko mpakasary mpanao tononkalo mpanao mpilalao teatre mpilalao cinéma mpanety sy artiste ce sont des artisans ny artisan sy artiste misy mpanety artistique fa hafa ndray izy laha hoe manety naiky ndray izy hafa ndray izy izy reny anao tanimbary rehefa mandeha mijinja vary le roa manjaka andreny io mijinja vary zalahy fa asiny naiky eo amle jinjainy manodidina aloha de asy naiky soratra eo naiky eo amle tanimbary le jinjainy misy tantsaha manana revo milaina tena hoe naiky navokatra ty trano ty tena milaina izy soratra le izy fa tsy le soratra amin'ny tanimbary fa tsy le lova na eny veoninareo fa nisy orontany tamin'ny roa ora maraina 14 minitra tena exact efa teneny rainy bozy ray exact mihitsy lera teo pamsaizy aloha tena zay pamsaizy mpamosavy ny enjera ny mpamosavy le ty tsy maheno satria ny olona mandeha tongotra mazana tsy maheno raha tsy hoe mpamosavy anaty fasana nga reo mbo fasana izy mety maheno mpamosavy makamaka fa raha ohatra ka mandeha tongotra tsy heno loatra ny ororotany ohatrany reny ary ny olona ambany rihana tsy maheno loatra koa fa ny ambony rihana maheno an'le izy zany rehetra zany jamino fa ty mety misy olona hiteny reo zay le coronavirus ndray natonga an'io satria mibetsaka ny olona milevona anaty tany ao de voakitikitika le tany de zay mampetsiketsika ny tany io za aloha tsy naheno satria zany fo tamiray sasany nanao an'ny fanaoko isan'andro la nampiverina natory de tsy reako am'ray sasany izy manao ny fanaony isan'alina hoe fa izy manomboka eo amin'ny 12 sasany hatramin'ny ray sasany eo izy manao alerta de mivoazy la aingany ary io tsy azo tazony sara vao manao an'iny de tena tsy matorontsony ako amin'ny mandra-parainy andro raha manao le fanao isan'andro amin'iny la matady atotry tena ohatra nefa zatra zany efa nanomboka tany efa taona zany anao zany foana fa mitaraina ny ponina etsy amin'ny faritra Jesosy mamonjy avaratry ny parkina ny 67 hectara hitanareo ve zany hitako io le lalana vany atao madiniky hitako tsy hitan'la zany raha filemony eo akaikiny eo maizina raha filemony zany resaka zany maizina tanteraka ho ny mifaritra io nga eo rery ary anjakan'ny mpanao asan-jola eny na de amin'ny ray tolakandro amin'ny ray atoandro tsy maintsy tsy maintsy izy amin'ny ray atoandro fa magingina fa misy mamely mpangalatra manao sito mahery amin'iny lalana any amin'ny tranony mihitsy any mitaraina tanteraka le ponina eny indrindra ozy izy fa rehefa mirava amin'ny riva ka vehivavy na lehilahy mandehandeha irery de tsy maintsy vitandry zalahy ny telefôny na vitandry zalahy ny sakosy ka de miantso Rainibozy tompoko mihinana poma ary hitatsika amin'ny telefôny Chérie, namokatra modely asaramanitra vaovao be miaraka amin'ireo mpianatra isika aminy ao amin'ny département master design et innovation ny Aigle d'Or c'est oui ouais wow tena raitsy izy zany misy safidianana tsara ho an'ny fianakaviana manontolo modely amin'ny lokony Madagasikara stylé sady hoditra 100 isan-jato vita malagasy Sako ividian papa sy maman sako te ho stylé sady mahazo fanomezana porte-clés ihany koa any mba hoaingana ary ho any magasin Aigle d'Or Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collector gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Ao amin'ny Aigle d'Or atao styléphone collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylé ianao jifa hodiany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gasy stylé Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro
menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro tv homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka isargena finday tv homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 Baobab Plus, un goût face au masoandro ho an'ny rehetra. Ça sent la fête. Oui, c'est la fête. Ça vous dit de faire la fête et des économies en même temps? Alors, célébrons la fête de l'indépendance avec Softy. Papier toilette, essuie-tout, serviette de table, mouchoir à jeter. Profitez des prix d'exception sur une sélection de produits Softy. Du 14 au 27 juin chez Jumbo Sport et à partir du 15 juin chez Shoprite. Softy, là, on est bien. Amin'izao fitiny asaramanitra zao manana fandriana hividiantanao atokantrano dia ny magazay Cosmos ny safidiko. Ny magazay Cosmos ny safidiko satria hatramin'ny 30 jona dia asaramanitra miavaka miaraka amin'ny Cosmos. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato amin'ireo entana maro samihafa voafandina, finday, électroménager, fanaka sy kojakoja tokantrano ary fahita lavitra. Tolotra manan-kery manerana magazay Cosmos sy ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg. Cosmos, votre partenaire de confiance. Chérie, namokatra modely asaramanitra vaovao be miaraka amin'ireo mpianatra iskamy ao amin'ny département master design et innovation ny Aigle d'Or. Ase oui ouais. Wow, tena raitsy izy zany. Misy safidianana tsara ho an'ny fianakaviana manontolo. Modely amin'ny lokony Madagasikara. Stylé sady hoditra 100 isan-jato. Vita malagasy. Sako ividian papa sy maman, sako te ho stylé sady mahazo fanomezana porte-clés ihany koa any e. Ndao aingana ary ho any amin'ny magasin Aigle d'Or e. Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Za dia tsy nahena. Efa voaresaka teo ny horohorontany. Za tsy nahena. Ary tamin'ny roa sy 7 minitra. Ary mpamsamijoro no nahare. Matetika moa zany ny olona matory no maheno Copa America. Tsy nahena fa ny variana ny oraka dia very fa olona mioraka le izy fa horohorontany. Eo indrindra sarotra amin'le izy. Efa zajatra mihaino ny fiorahan'ny mpijery baolina ny ao ambadika ka naheno oraka dia tsy niraharaha. Aila izy efa mpangalatra mamaky trano. Fa le tamin'ny anina iny tena ratsy. Le tamin'le oraorana kely 3 andro iny. Iny ny ratsy. Satria be ny trano vaky tamin'iny fotoana iny. Satria sondrina amin'ilay orana avy dia sady mangatsiatsika trano vaovao. Le rony tsy efa mamaky trano ary tena betsaka. Mba ho fanokanana ny kianjan'ny Barea-ny ao Mahamasina dia mangataka match amical amin'ny polisy nasionaly sy ny polisy munisipaly ny fitondra chauffeur taxi be sy ny receveur dia mangataka toy izany koa amin'ny garde pénitentiaire sy ny gendarme ireo gadra ny Tsiafasy Atamora dia enjany akamely tsy akamelika baolina ny atao eo dia le lalao eo ambony kianja raha erika mihaja ihany fa ny tainifiny ety amin'ny tribune sy ny alina ka tsy ndarakely be tsy afaka mampitangorona zany ronjata ny afaka miditra ao dia ny misahana ny sécurité moa zany dia ny G6 miaraka amin'ny premier RFI efa tsisy tsonga premier RFI tsy fantatra mihitsy za ty rehefa mandaingy sa tena marina fe zany ka dia ny crédible pandaingany pandainga de profession azonao efa elany izy no mandaingy artiste malala spécialiste amin'ny vaovao tsaosika biraraka zay tsisy an'izany ndray avy miteny ratsy na tsy miteny ratsy moa zany fa hoe mba mandainga kely tsy indraindray lazay falaingako indray le Honorat zay falaingako indray le ho avety vita sy misy fanontaniana kely Rainibozy fa mandainga indray amin'ny teny an'izany amin'ny reto teny reto aloha zany zao no tafitako no ilay teny hoe totoafo
de toto rebika toto rebika ka misy toto hafa ve totonja inona akoatra totomboanjo totokobo fa hoe mitoto afo sy toto satria manko ireo zao tonga de teny ray izy toto afo sy toto rebika raha ny fieritreritro azy teny ray satria toto afo efa fiteny misy hoe toto afo toto afo aloha tokony misy de hoe tohokafo tohofana zany hoe ampiana kitay hatrany tofana foana hiato ny firehetana zany hoe tsy azavela angina zany fa noho ny akamona noho n'ilay hoe tohokafo de afoezina hoe toto za zay le mamorana zay fa zay no tena marina nefa inona no afo totono fa samy hafa zany hoe totofana sy ny totono satria totofana hafa totofana mbola hafa ihany toto afo ve tsy hoe totofana le hafa sa hoe tsy totofana raha totofana koa mbola hafa ndray koa zany ny toto afo satria raha hoe ny totokoba mantsy hoe totona ny koba ny fitentsika inge de hoe tohofo io afo io ny ankehitriny moa dia mihevitra an'izay hoe teny evatra anainy be zany fa tena zay ny teny malagasy zafady manarapakely fa ny totokena sy ny ka tsy totorebika mihitsy masika antaniko zany totorebika de totoka rebika sa hoe ahoana sa tofana ny rebika sa tofana ny rebika ahoana ny fofonao ny rampaly fa tontompaly misy rebika mahafinaritra be mahazo miteny ave mahazo nendra ny ray aman-dreny le alefa sy ray aman-dreny mahazo miteny le tsela tsika amina lianasika izy de modomela be izy aloha de aveo amaly amizay izy ray aman-dreny ataovy ihany raha ohatra nge sika ka mirebika inona ny tena miasa amin'ny vatatsika io gitara aloha ny energitara ny enertina de tongotra le tsy mety metsika ary ohatra mifanoto mihitsy io ary inona le atao hoe korosy korosy indray zany milatsaka mikorisa ohatrany mikorosy fana nge mikorisa de rehefa iny izy mitoto korosy izy izy le namany ty za kosa aloha manitsy misy mijery la tena fiteny loatra hoe korosy toto korosy io fa ahoana fa le hoe korsa nataotaotao de lasa hoe toto korosy zany ve korsa fa tolon'izy andray namorona zany tolon'izy petakevitra ny ahy aloha zany tolon'izy anao namorona zany tolon'laisanao mba tsy nianarana misy rainy zay efa taolo izy zay rainy tay aloha zany efa taolo miaraby vao mafana zany a somary misy ny grevy mpianatra any manday toliara dia misy ny bombom zay fisatarana ny 26 juin any manday zany hoe misy bomba lacrymogène zany tena mbola tsy mare ihany any manday matolo grevy ny mpianatra de misy bombom zay fisatarana ny 9 jona any am'izao fotoana ingavindre mpianareo mba hisitona andrambona alika rehefa kelikely eo de misy anankiray koa ty ndray nirambona alika voaloha ozy izy a de aiza entony misy azo anaovana vaksiny dia ny CSP2 rehetrarehetra misy azo anaovana ny CSP2 akaikinao a de azonao anaovana vaksiny CSP2 ny district le izy dia afaka anaovana vaksiny zany hoe raha eo iavoloha ianao a de aiza misy CSP2 misy ka de ananakosika itasy koa misy farifaritry ny itasy ohatra ny hoe commune miaramila avoloha eny commune Bongatsara nge misy io natsarevako any zoko be jaojoby Bongatsara io aoe zandry aoe za mangalanao zandry Erika toto mety be ny toto eo zany hoe totomboanjo sakaka hoe Larissa ve omay mitoto izy toto moanjani fa koa ino ny dirako zandry Erika hitanao ty fama tsy manjary fa tiavaka mitoto za rehefa mitotolo Larissako raha hoe ny ary nandray moa zany raha hoe miresaka toto ihany ny raha manoto ndray zany hafa toto ka zay le natao Larissa zay manoto zay manoto ohatrany hoe ny omby manoto manoto misy koa le manoto fa ny vintana koa manoto barea iny zao le manoto le maloto kosa fa le maloto nefa naovana manany miaraka amin'ny dina sy daroka reny de Nicolas eo kaikaiky eo maela makasitraka ray bozy ny fanazavana an'izay a satria za misy toka
toaka le toto afo a de ny totorepika mandihy tsy aky janona fa nitototra mbola hafa ihany ko mitototra hafa ihany ko io no filazany reny ary tototo zety eto moa dia filazana ny anaran'ny fianakaviana itoto zety de fianakaviana Larissa karazany misy toto zety toto oliva toto manjany etaka le zaro ahoana raha Honorat na iran'ny Céline Dion arako to de fa niriky zany iran'ny Céline Dion ahoana le irany gaga le tena le toto manjany fa niaraka tonga daholo le message PDB toto manjany atsany pity zavatra mahafinaritra samy manginonareo fa misy olo telefony la même resaka telefony zany eno inaty gonigona le dala ya nisy niantso satria am'izao fotoana zao ny a misy moto voadonan'ny minibus etsy amy devant lampantanana etsy akaiky le ranony fritsiketsy eo akaiky eo zany a mila fahaizana samy diso nany moto nany ny antony mahatonga mila hoe mila fahaizana eo a ny fiara avany aoriana any de iodina makaty amitsika aty iazo an'le ina moa ny fahafantarany olona ty tsika ty zany hôtel Grand Mélis ina anaran'le toeram-pivarotana nalaza iry Conforama raha ivilo any amy Conforama ny moto inona ny azotsika tamin'iny Conforama io tsy tadidiko nefa le moto zany a manitsy hiakatra ho any amin'ny le glacier de avany erina any kosa lay fiara ivilo any amy Conforama zay no antom-pisin'lay loza teroa akaiky ny rano mifitsitsitra fa fanampiny izy amy fototra zay tsy nanao clignotant ara fa voizy de mody après lesiko ilay mahitsy be ho any amin'ny glace nge tsy mitsisy clignotant amin'ny akavanana izy mandeha satria teo ampovoan'le tsipiky iny izy mandeha mahitsy zany hoe ato amin'ny akavanany misy fiara efa hoany amin'ny Conforama de izy mifanitsy amin'ny akavanan'io fiara io izy fa izy nanitsy rehefa nanitsy izy petahan'le anankiray avariarinary misy ligne continue izay eo diso fil izy fa tokony any amin'ny ankavia izy raha ny tena izy fa diso izy raha vao amin'ny akavanana ligne continue be mihitsy a le vao mivoaka avy aty amin'ny raha ohatra zany avy aty amin'ny lampantanana sisisiny zany de vao miala eo ianao disfil dia disfil anarana vaccine zay le izy disfil izy ohatran'le vaccine dia misy continue eo a dispensaire fa ny mpitondra fiarakodia sy mitondra moto matetika rehefa avy any amin'ny lalana le mitsofoka avy aty amin'ny rabearvelo le manapaka lalana commune iny dia manana fahazarana tonga de manapaka ligne continue mahaiky amonjy an'le sisiny akavanana avy ato satria amen'le izy tsofoka makaty fa eo koa zany le ohatrany hoe anisan'ny tena miteraka be ny embouteillage mitsofoka avy amin'ny tunnel Ambohida miala avy aty Anosy dia ny fanarahana fil satria zany rehefa tena mandeha ao zany de matetika le fil zay miakatra makany amin'iny atao hoe Ambohijatovy iny malalaka de malalaka amin'ny ankapobeny ka eo zany ny mpitondra fiarakodia samy te handeha maiky samy sisika aby daholo de lasa monjy an'le fil avato amin'ny akavanana satria mieriseritra hoe rehefa tonga androany de tsofoka sisika makato amin'ny ankavia indray satria hoakaty analakely satria le linao continue de mitohana be ny embouteillage eo zany hoe matetika zany ty resaka embouteillage ty isika ihany ny tena mahatonga le izy fa tsy de loatra ny hoe ny mpitandro filaminana sy fandamina sisisy fa ny fomba toetsaitsika mitondra le fiarakodia manderaky ny tanàna no miteraka ty embouteillage ty tsy fahaizana mitondra fiara hoa izy io ohatra le teneniko hoe raha amin'ny tunnel zao ligne continue foana anao anaty tunnel mbola mavita mivadika akavia sy akavanana ihany ianao ny faharoa am'izay rehefa mandeha eny amin'ny lalana efa nitenen'ny baronina teto izy ty manana fahazarana sery ankavanana raha ohatra ka tsy handeha aingana ianao tsy hoe mandeha mafy mandeha aingana fa velohany ny akavia ho an'ny olona zay maiky zay zany tsy haitsika mihitsy zay zavatra de fanamarihana fotsiny no ny tsika menakavy ato ny tontona any amin'ny faritra atsimo teny ratsy
misy manampy azy kely any farany ka Razinavoro misy Razinavoro izy zany Razinavoro tsy manana permis ramsey Razinavoro mpinana ravitoto tsy manana permis raha mazava be mba ataovy an'le facture de mazela dia mba alefa ty amiko fa mba ilaina naovana carte d'identité de permis fa bandy maimbo vava be le lika maty resaka le fifamoivoizana zao fotsiny zavatra tena marina satria ny réflexion philosophitra dia mba oka mba tsisy atapa fa tsy manatsiny ao anatin'ny zavatra mitranga fa manana ny responsabilité daholo ny rehetra ny raha mandeha io ny lalan-drano andehanany ny globule blanc globule rouge mandalo io dia takan'io ny fiarakodia mandalo amin'ny arabe ka amin'izao fotoana izao ny arabe moa misy tsara misy ratsy ny tomobile koa mihamaro ny chauffeur koa misy maditra ny resaka moto mieritserity izy fa anazy daholo ny arabe satria hoe miala amin'ny embouteillage izy le dokam-barotra le moto hoe mividiana moto fa manalanao amin'ny embouteillage da aloha mahita hoe ahitsihitsy ihany aloha zay dokam-barotra zay fa raha ny tena marina tsara kokoa raha tena enina hoe mandehana moto fa io ny azo tengenina rery kelikely manaizy bon ny resaka kely ao avy any namana santatra ny momba ny rugby à 7 zay atao any Monaco dia mba io moa ny fanampiana moa ny angatandreo dia ampitaiko zany avy any amin'ny namana ao amin'ny fédération efa lasa moa zareo zany io rugby à 7 vehivavy dia resaka repêchage amin'ny resaka coupe du monde izy io ka isika anatin'ny groupe misy any France dia Hong Kong dia Colombia dia ny rugby à 7 vehivavy malagasy ka io moa rehefa nampitaindrareo ny afatra fotsiny mila fanampiana be dia be dia mino isika fa dia isa amin'ny fanampiana izany efa any zareo fa afaka andefasana mivola izy ngamba na Orange Money na ohatra Airtel Money ohatran'izany fa dia ampitaina io efa maheno ngamba zareo fa ampitaiko le izy rugby à 7 satria toanana daholo zay mankany ivelany rehetra na Afrika na Europa na ny Monaco io ary tsy fitendresan'ny France amin'ny match voalohany ary mety tafakatra amin'io dia mandeha any amin'ny coupe ohatra amin'ny teny aingana be zany fanamarihana ny teny aingana be raha ohatra ho anareo nijery baolina dia Luis Enrique fa nazatra ny Espagnol dia miteny aingana loatra zany natonga ny Espagnol tsy dia nahafaty baolina loatra tamin'ny Mali anosy Razinavoro avety amin'ny Copa America valiana ny fanontanianareo mandefa soratra dia aminay hoe vetivety fotsiny diny dia mafany ty Rainibozy vetivety fotsiny ny voalazan'ny namana ato zany fa amin'ny efatra sasany vao mainka amin'ny maki androany amin'ny efatra sasany anio amin'ny efatra sasany izy miainga zay toanao azafady mahasarika sy misarika mahasarika tompoko fa tsy mahasarika misarika mahasarika sy misarika mifototeny dia mazava fa sarika ny mahasarika dia misy hevitra fahafana fahavitana fahavitan-javatra zay le mitovina maha zay le hoe mahasarika dia ina zany le fanehoan-javatra efa zay fa ny misarika fanehoan-javatra mbola tsy efa fa dia hoe mbola andalam-panaovana azy izy raha ny fotoana ankehitriny ka eo zany misy fantany anankiray Rainibozy ohatrany hoe rehefa misy tovolahy anankiray manao fahotana ka tonga avy any ny polisy dia manao hoe manao sarika ampandriana dia ina zany le sarika zany no tena hevina amin'ny ankapobeny le sarika dia mandray fotoana maika dia maika misintona mandray maika dia maika amin'ny fotoana tampoka dia tampoka ary vetivety aza nanaovana izay fisariana na izay fandraisana izay fa ny sarika ampandriana nkeka any amin'ny asoavan-jazalahy no tena fiteny nampiasana azy fa tateoriana dia ny fanaon'ny polisy maka an'le olona mbola vao maraina be any an-trano le olona ampangaina na olona tokony anaovana famotopotorana dia lasa koa hoe ilazana fa raha vao ohatra ny hoe amin'ny ray tolakandro izy efa tsy sarika ampandriana tsony raha olona manao lasiesta sarika antasiesta zay entopoko indray ho ny sarikondana amin'ny filazany fa raha ohatra izy eo tena ny atoandro somaraina dia Sarkozy sarimba rehefa avy mandro iny le hoe sarika ampandriana dia hoe raha ahoana raha sarim-bavy sarina vavy lehilahy izy ny vehivavy koa ny afaka mandray ny anarana hoe sarindahy sarindahy Larissa raha ohatra satria moa zany efa fiteny be maty zany hoe vavilahy lahavavy fa tsy dia nisy tolahy tovavy arakaraka le ana zany fa efa teny moa ty sarim-bavy sarim-dasy ny sisy ty fa ny vavilasy ihany no tena nalaza kokoa
tamin'ny resaka fiteny lay lehilahy kanosa tsy samandraindraikitra matahotahotra baikimbavitiny reny le hoe vavilahy fa matetika fa taloha tamin'ny andronareo tolo misy hoe saripotaka filazana sarim-bavy saripotaka tena marina zany ary efa voalazanao fa misy koa toerana lazaina hoe saroparatra mifandrairay azy ihany hoe saropotaka ina moa mahatonga zany Rainibozy mandeha ara-tsiansa ve za saroparatra zany latsahapotaka ny olona hoe ny latsaham-baratra fa misy toerana misy ny atao hoe saroparatra misy mihitsy ny toerana saroparatra ny toerana izay iadiany lalan zotrandrivotra iny misy zotrandrivotra de rehefa ao amina lohasaha anankiray eo ny rivotra anankiroa avy amin'ny zotra mifanohitra no mikaona dia mora amin'ny herinaratra eny amin'ny abakabaka ny mirefotra na miseho amin'izay faritra iadian'ny rivotra zay ireny toerana ireny lay lazaina hoe saroparatra ka izy io moa zany soranao sa tsy soranao ny tolo ve marina tokoa ve Rainibozy fa misy zavatra na moa zany ny hazo lehibe toy ny voarabe ina koa le hazo be anankiray aviavy le maniry atao rehefa tanàna io ve fiaro varatra ny fahalalana tolo aloha dia efa tena raiky tapisaka mihitsy hoe raha vao amin'ny faritra mampiadiny sy ny fiadian'ny rivotra de aleo tsy alovana fa ny hazo ny eo fa tsy asiana trano manakaikikaiky azy eo fa any amin'ny 10 metatra 20 metatra any vao asiana trano rehefa miteny le taolabe io manao hoe azo anaovana trano raha izy fa sarobaratra eo ny hazo tokana dia misarika varatra ihany koa misarika varatra fa maninona le hazo tokana ohatrany hoe kininina moa zany fa maninona le hazo tokana anao misarika varatra Rainibozy tsy mba haly azonao eny tsy mba hala aloha izy ary ny tondro tokana tsy mahazo ala tsy mahazo ka izao manko le hazo tokana iny misy rivotra mifanjofo ao aminy ao amin'izy le velatra be iny mandrobona be iny dia sehatry ny fiadian'ny rivotra ihany koa izy amin'ny lafin'ny siansa tsotsotra zay fa na izany aza eo ihany koa ny hoe sendrasendra toerana avo samby rery eo izy zisiko moa avo raha teo mahatratratra any amin'ny 5 metatra any ingeny avondreny nonoka be na neny amin'ny vehivavy moa le nono reny 5 centimetre eo nonoka ny teneniko fa tsy nonoka tsy nono teneniko fa nonoka nonoka moa azo hoanina Rainibozy misy voaniny izy fa tsy azo hoanina tsy azo atao ny nonoka aloha zany aloha mba fanafody eo fampizarana eny ny nonoka ka ny nonoka ho an'ny vehivavy raha ohatra ka tsy mety miakatra tsara ny nono dia fa mbola misy ve zany hazo zany am'izao misy ka ina moa le hazo feno vitsika be ao anatin'le voniny vonoka ny lohana ina le hazo iny Rainibozy le voara ve iny feno vitsika be deabe anatin'le voniny fa iny endriky ny sa iny fa io rehefa vorahinao vitsika kay mialokaloko ao anatiny ao vatany io any hoe mangoana zany napoaka ny atiny fa ty kosa tsy melo za fa fantatsy le olona zao raha mihaino radio izy nisy tomobila kelikely zay tao alohanay ohatra hoe de le moto tsy haiko le izy iny fa ohatrany hoe Suzuki izy fa kelikely zay izy ohatrany milamina be zay mandeha eny amin'ny lalana de ohatrany sendra nandeha mafimafy tomobila io de nisy moto tonga de nisongona teo alohanay le moto olona roa ny eo amin'le izy asa zay nahazo zareo ohatrany mijanona tapoka le tomobila teo aloha de nitsako frein izy niainga le vehivavy tao aty satria frein avant am'le vodin'le tomobila ray fa mimery zareo nataoko zany tokony zavatra nataoko zany mba mivoaka de nanavitra le vehivavy fa lozako ny kakakaka me fotsiny nanampy me kosa le eny misy anazy nijery vola teo amin'ny tratrany
misy zavatra mampimeny loza le lehilahy ny loza mitranga ary reny hita hoe de tsy tratra ny fisaka kely sur le plat kely fa tsy nanina fa izy asaka tsy tafatsangana izy efa nitsangana izy vao tafavoaka fa tena mba mifona lavo iny taolo fa nitody tsy misy fa ny ataony mivery ka tsy maintsy mampimely le izy Rainibozy ny antony raha mijery télévision vahiny isika raha mijery télévision vahiny tsika de misy fandarana manokana mihitsy ny eo amin'ny télévision vahiny io mampiseho ny fienjeran'ny olona ary natao imehezana satria izy misy hoe somary aninin'ny vazaha ihany mola izy hoe ny adala titinao satria izy ohatra ny no fa izy ireo karazana zavatra ataon'ny olona adalana fa miteraka fidaraboana ary mahatsikaiky ary mampimendra reo vazaha iny tsy vazaha iky za koa ka tsy fantako zana vazaha nagasy fa za koa fiendrahana feta fotsifotsy gâteau ohatra mampivanaka ala izy ndray ary mampimea satria le izy midaraboka be misy moa ery amin'ny taovam-pananahan'le bandery no midoboka be eo amin'le fefy le lavalava izy tsabikiny izy rehefa mahita an'iny anao de indraindray aloha tsy meme fa ohatrany raisinao anao le izy fa rehefa le malelahy ho any voa tena mangoritsina be nefa zao tsy lehilahy vehivavy mangoritsina nin'olona rehetra eny ka izy mieritreritra ny indri zany fa le fitaovako fitaovam-piasako nirany salala hoe mahalehilahy ny vehivavy mato mangoritsina mahita lehilahy voadona eo amin'ny taovam-pananahany dia any amin'ny sainan'le hoe ndry mpanome taranaka anay ireny azonao kanefa dia voadona ilay izy zay mahatonga ny vehivavy mangoritsina amindreny fa tsy izy akory novo miteny marary indrindra mivatanareo inge mahatonga anay mangoritsina fa lehilahy aloha tsy de marary indrindra raha voadona teneniko Larissa teo fa na iza zao za tsy mera vo ireny aloha elaela vao me fa tonga de raisiko amin'ny toerako le ay kalizy kosa ary misabaka le bany tonga de eo anelanelany eo vetonde bonde pande kalizy ny adala pipiny zareo nitsambikina avy eny ambony matetika izy totohatra le izy de misy fitazomana amin'ny tanana amin'ny sisiny akavia sy ny akavanana tohatra lehibe de manao an'le kilalao va gorisagorisy reny zareo fa misy disdiskely ny fihetsika mampanaony de fa misy kosa raha nga tena antanimika izy hoe marary ve antanimika izy marary ve est-ce que c'est malala fa le bandy le sabaka ndray nanotanina le sabaka tonga de latsaka teo anelanelany de nanotanina de ahoana bainy tsisy nininy niovatrao tsy maninona mihitsy Sotto le vanno. Top sotto ya. Jero tsara fara vaza. Donde pande? It befe. Jero tsara vaza. Donde pande? Tsara ne pen. Tsisy na mihitsy. Inna? Roma smarad. Amin'ny aglodaon fanomezana tsara indrindra amin'izao fety miray izao. Mividiana kapa hoditra 100 amin'ireo vokatra voafantina ho any dady fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra aglodaon toy ny bracelet, porte-clés, tolotra manapetra. Aglodaon, miaraka amiko isan'andro. Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Amin'ny aglodaon fanomezana tsara indrindra amin'izao fety miray izao. Mividiana kapa hoditra 100 isanjato amin'ireo vokatra voafantina ho any dady fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra aglodaon toy ny bracelet, porte-clés, tolotra manapetra.
Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Ensemble, célébrons le foot. Vivez en temps réel les moments forts de l'UEFA Euro 2020 en suivant l'intégralité des matchs dès ce 11 juin sur les chaînes Canal+ Sport. L'ambiance sera au rendez-vous car les matchs seront commentés par nos meilleurs experts. Ça tombe bien parce que le décodeur avec un mois d'évasion est à 55 000 arrières seulement. Et retrouvez vos programmes préférés sur MyCanal. Alors n'attendez plus, abonnez-vous vite auprès des points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. Ao amin'ny Aigle d'or até os téléphone collection gasy stylé vaovao be noforon'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'or mahazatra raha te ho stylé ianao e difaodiany zao ary les collections gasy stylé any Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar e Aigle d'or gasy et stylé. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny hazavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isan'andro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka isargena finday TV homme 5000 le azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 Baobab plus un goût face au masoandro ho an'ny rehetra. Ça sent la fête. Oui, c'est la fête. Ça vous dit de faire la fête et des économies en même temps? Alors, célébrons la fête de l'indépendance avec Softy. Papier toilette, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs à jeter. Profitez des prix d'exception sur une sélection de produits Softy. Du 14 au 27 juin chez Jumbo Sport et à partir du 15 juin chez Shoprite. Softy, là, on est bien. Amin'izao fitiny saramandry zao manana fandriana hividiantanao atokantrano dia ny magazay Cosmos ny safidiko ny magazay Cosmos ny safidiko satria hatramy 30 jona dia asaramanitra miavaka miaraka amin'ny Cosmos misy fihenam-bidy hatramy 700 amin'ireo entana maro samihafa voafandina finday électroménager fanaka sy kojakoja tokantrano ary fahita lavitra tolotra manankery manerana magazay Cosmos sy ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg. Cosmos, votre partenaire de confiance. RDJ am Siv Maraina. Aza be dido fa mitady loza ho anteny zany ary andozany hafa. Iza, ianao, olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan ny valanaretina COVID-19. Sodrivotra! Sodrivotra! Ie manambahiny ny fandarana rivotra izy roa lareto ie avao amin'ny Canal Plus mitoetrano promotion faly miarabaninaly sy Mikael. Ia faly miarabantsika eto amin'ny RTJ dia faly miarabantsika ny tokantrano ihany koa. Zay ao amin'ny Canal Plus moa zany dia tsy mitsatra no mampafantatra ny promotion-nay amin'ity mois de juin ity. Fa manino? Mora dia mora izy amin'izao. 55 000 ariary dia fafana mampiditra Canal Plus. Ao anatin'izay moa tonga dia mahazo ianao matériel complet avy amin'ny Canal Plus. Ny installation anao maimaim-pona. Dia ao anatin'izay miaraka amin'ny bouquet évasion izy io 123 chaînes. Ahafahanao manaraka ny sport, ny cinéma sy ny rehetrarehetra. Manaraka izany ihany koa dia misy ny animation. Isaky ny point de vente mety ahafahanao mahazo loka toy ny t-shirt, bracelet, coutise rehetrarehetra ka manasa ny rehetrarehetra zany mba ho tonga mba hitsidika ny point de vente Canal Plus fa dia mora izy amin'izao. Na olona voapiditra na ireo olona anao réabonnement moa zany tenenana anazy dia misy mahazo an'izay promotion be zay daholo. Oui, le teneninay manantitra ny araba aloha atsika rehetrarehetra. Le manantitra le teneninay teo le 55 000 ariary le ndresany teo ino ho an'ny client vaovao zany iny le recrutement iny. Fa ho atsika le efa manana Canal Plus le manao réabonnement tena be dia be ny tolotra natao amin'ity fety ity. Raha ohatra zany zao efa tapaka ny sary dia matetika tsy mahazo bonus tsony. Fa manomboka androany na efa tapaka ny sarinao ninona boky anao
dia mahazo bonus ianao 15 jours to Canal Plus, zany hoe mandeha daholo ny chaîne rehetra mandritra ny 15 jours. Raha ohatra ianao nefa ny hoe mbola tsy tapaka fa mampiakatra an'ilay boky mbola manana safidy mafy koa ianao raha mampiakatra an'ilay boky ianao dia mahazo bonus 30 jours be zao amin'ilay boky supérieur. Vita izay 15 jours zay dia miverina manao mampiditra indray dia zay vao miatra le hoe ino moa boky ino moa zany le 100 000 ariary dia l'évasion 55 000 ariary mizana 55 fois le eo anaty le hoe 12 andro zany tsy tapaka aloha tsy tapaka fa amin'iny le izy ninainana be le vehivavy le vehivavy le enao tompoko tokony manao sa tsisy an'izay ny anareo ilazany ianao fa tokony andolo ilika maty eo enao tokony andolo tsy minainaina zany matoa zareo tsisy minainaina ve eo anelan'elan'izay 12 andro zay le mampatsiahy foana fampatsahivana amin'ny écran sa fampatsahivana be natao moyen betsaka le izy misy zao tsy tia an'leo amin'ny écran mijery fandarina izy dia tapaka amin'ilay message le izy hoe manaova réabonnement dia afaka atao koa hoe mandefa message zay misy koa hoe tonga dia miantso mivantana mihitsy hoe ataovany réabonnement ankoatran'izay moa ny pub mandeha amin'ny télé fa zany ataontsika hoe fampahafantarana satria no anatin'ny routine ampiainana isan'andro koa lasa dinidiny le izy dia lasa tapaka dia mampalahelo le zazakely tsy mijery plus avy efa nahenany koa zay teo tamin'ny herinandro hoe afaka tsy makany amin'ny botika ny olona fa afaka miantso an'ilay laratarby laratarby dia any an-trano no manao réabonnement le vente le resahana sa le réabonnement misy koa ny laratarby ahafahana miantso zany hoe tsy mila makany amin'ny botika tsy mila makany ianao fa misy ny livraison sy ny installation à domicile dia any ny andoavana ny vola eny topoka anytsika no manao contrat sy ny rehetrarehetra ny installation moa amin'izay efa vita any koa afaka mbamina hoe zay laratarby zay ny laratarby ahafahana miantso moa zany dia ny 034 50 362 12 averiko indray 34 50 362 12 dia fa entanina foana aloha le client rehetrarehetra manatony any ambotika satria hiaraka ilalao tsika tonga any ambotika nareo na réabonnement na anao vao hividy vaovao raha misy fafana dia tonga avy any ambotika na dia zany ary numéro efa nomenaly teo tsy maninona afaka miantso nareo malalaka be foantsika tamin'ny Canal Plus zay maharitra amin'ny faranty volana jona ty moa zany io promotion anareo io eny tompoko amin'ity juin ty satria moa ny événement fête des pères zao andeha amin'ny lahady fête des pères mandeha moa izy io milahady zao ny fête des pères inga any mba tsy homano ndray milahady zao ka fa roapolo mai ny anay fête des pères foana isaky zoma sabotsy lahady ko zoma sabotsy lahady dia ankoatran'izay ny fête nationale koa mbola ny fety pirenena mbola ho avy dia izay nanaovantsika le offre hoe tena ataontsika be dia be mihitsy ny izy mahazo ny anjarany daholo na ny voahiditra na ny efa manana raha veriko kely fotsiny le izy ny recrutement zany hoe le vao hividy vaovao 55 000 ariary 10 sy 10 ariary efa ao anatin'izay ny décoteur sy ny installation sy ny kit sy ny ray volana mandevation mahita ny euro izy io raha mampiditra androany ianao ezahana tratrarina androany ny installation tokony mahita le franc 50 ny Allemagne androany arivo zay misy olona tena maikamaika be hoe tena apiditra androany dia androany tena mila mijery dia tena tonga rapotona misy fanontaniana napetrako zay le izy fa tsy tadidiko tsara mivaliny le hoe manao le 55 000 ariary izy dia rehefa ray volana ny asany iny sa firy volana efa tapitra ny ray volana tena tsy mahavita an'le 55 izy fa misy ambanimbany zay ve dia alainareo ve le solafa ndray le sahafa rehefa tsy anao tsony anga izy fa noho izy fa mety misy ambanimbany misy boke ambanimbany ve misy ka ambanimbany 55 nataony voalohany iny misy le 10 sy 3 alina ankoatran'izay koa raha ohatra hoe misy système anankiray zay mandoa ianao ohatra zao 10 sy 3 alina misy manko le mitady vola isanandro fa tsy le isaky varavolana no mandray raha ohatra izy hoe mampiditra 10 sy 3 alina androany dia amin'ny herinandro izy manana 20 000 ariary anampianany iny dia manampy fotsiny izy dia miakatra amin'ilay 10 sy 10 alina afaka atao koa zay zay hoe ataontsika farak'izay malalaka mihitsy ny amin'ny Canal Plus mazava tsara izy zay dia raha veriko kely fotsiny le offre to canal ho an'le efa tapaka teo ianao zany natapaka tamin'ny février teo ianao natapaka tamin'ny 2017 ianao rehefa hoe natapaka omaly
na tapaka satria araba-ririnina dia mahazo an'ilay bonus 15 jours to canal plus raha manao réabonnement. Tsy azo ty fanontaniany razafy ty. Inona no intérêt accès hiakatra évasion 55 000 ariary mihoatra amin'ny vidiny vaovao promotion? Ay, raha ohatra hoe zay ny ataony, izy zany le 35 000 ariary foana manao ny ataony, hatramin'izay zany olo hatramin'izay manao réabonnement izy amin'le évasion amin'izao tonga dia 30 jours aloha ny bonus azony. Évasion plus zany hoe mahazo an'le chaîne ny canal plus. Amin'ny andavanandro moa zany io évasion plus io le 100 000 ariary. 100 000 ariary, 100 000 ariary izy io. Za ahitantsika ny euro io ahitantsika ny Copa America ihany koa resy baolina omaly contre ny tamin'ny Argentine. Zay zao avantage be ankoatran'izay koa ny chaîne moa miampy ao anatiny ao, plus ianao zany miakatra ny boky anao. Rehefa mahita ny tomobile anareo moa dia le hoe afaka manakana. Tomobile Canal Plus. Canal Plus maintimainty izy. Maintimainty izy dia misotro Canal Plus be. Afaka manakana, manao ny asa rehetra koa iny. Iny koa manao an'le vente à domicile. Afaka tonga dia manao installation eo. Azo antoka tsara mihitsy. Le averina foana moa satria ireny zany anisan'ny fanontanian'ny olona. Misy ankizy vavy sy ankizy lahy milanja sahafa. Tsy hoe akory hoe andeha hijery safira ireny na hoe andeha hijery volamena. Fa mivarotra zalahy. Mitondra baoritra izy misy an'ilay décodeur milanja sahafa izy. Dia vita zany fifampvarotana amin'ilay tao amin'ilay tsena anankiray, tsena no nivarotany azy. Dia iza no miantso ny any amin'ny lafiny teknika ametaka an'ilay amantsika an'ilay gérer amin'ny vodirindrina be. Dia efa ao anatiny iny ka. Satria iny zany misy planina miaraka amin'ny technicien fotsiny ataontsika le plus tôt possible anaovana anazy. Au plus tard fa tsy miaraka eny tsiny zalahy hoe reto indray ny ekipa amin'ny bandy miaraka amin'ny groupe électrogène miaraka amin'ny perceuse be ametaka sahafa fa reto tsy le mpandeha tongotra. Raha ohatra zao manakana le tomobile ngeza be le raha iny aloha dia tonga dia misy technicien miaraka iny. Fa raha le mitondra le matériel reny le mpandeha tongotra reny dia no plus tard ny ampitsony iny tonga ny technicien. Tonga ny technicien. Satria zareo zany manao ny rapport any hoe ary. Fa tsy maintsy maka numéro téléphone ihany koa dia miantso le technicien aloha. Aiza ho aiza misy anareo. Tsy maintsy iny moa zany zay vao mandeha izy io. Tsy maintsy technicien mametaka azy zay vao mety. Ny tsara indrindra aleo technicien Canal Plus foana mametaka anazy. Satria dato Roger moa mokamoka aleo navao koa. Ka izy tsy miraha zany fa jejereny ny olona mitoditodika mena ty tsy mena varabaratra io dia ataony koa ny azy. Le tena important amin'le hoe technicien ihany mametaka azy aloha dia le garantie de 6 mois. Zay ny tena important. Raha ohatra ka misy olana iny ao anatin'izay 6 mois zay mbola gratuit ny intervention technicien nanay Canal Plus makany amin'le manao an'le asa. Zay ny tena important anatin'le izy. Satria ianao tsy raha ianao no mokamoka izy zokibe teo. Dia raha ohatra ka tsy tafavoaka anao le izy dia lasa sahirana indray ianao rehefa avy eo. Dia aleo ihany zany miandry an'le technicien Canal Plus. Ie manasitsika rehetra tonga ao amin'ny Canal Plus fa misy promotion be mihitsy amin'izao fotoana izao hatramin'ny farany volana jona ity dia mankasitraka ny Naly mankasitraka Mikaela ny vahiny teto fandaharana rivotra tamin'ity anio ity mbola manantena anareo ivahiny eto indray amin'ny manaraka. Rapitsany. Ay rapitsany dia efa tonga. Mankasitraka rahasoadrindratsika rehetrarehetra. Inona antoizana? Iny fandahy veriko hoe zavatra hafa. Hitany zany nareo zalahy satria efa miresaka zavatra hafa indray tsika efa ny canal babena ihany ny Canal Plus, babena laisany andamosiny laisany ihany. Satria ny fetim-pirenena ho avy io ny baolina mandeha ny Goth ve maheno anà? Raha vao tsy maheno lahy dia tsy mety maheno lahy. Inona ny antony mahatonga ny Copa America sy ny ireo mifanindry andalana ity mba hazavao hoe io dia samy manao zay tiany izy amin'ny programme fitaboziny lalatsy zany tiako eny. Marina kosa rangaza fa samy manao programme. Samy manana programme ve sa misy fantindrana ary ohatra azafady? Aloha tsy amalenao aloha fa tena tsy mempikevitra amin'ilay voambolana fampiasanao. Ratsy tare mika maty. Resaka zavatra fa ny Copa America ny ora aloha zany iny amin'ny 12 alina sy amin'ny 3 maraina iny ny programme io samy manao zay tiany io fa zany hoe io raha tokony tany amin'ny firenena kafa na lefa ao Brésil le izy.
io a dia ohatrany karazana championnat du monde amin'ny baolina kitra izy io zany raha ny tena marina satria mifanindran-dalana ary ny champion amin'ireo no tokony miaona dia mahazo coupe du monde anankiray ohatra zay. Fa mba resako anankiray amin'le canal teo zany misy an'le manakona moa iny zany tsy olona loatra tokony misy bouquet vasanina koa nedra reo ny bouquet vasanina zany dia ilaina amin'ity olona ity mbola iverina hiditra rehefa aveo fa mba mangataka hira kely anankiray hira 2 minitra zay sa tonga dia ataoko Tovy io. Tonga dia ataoko alefa soray ataovy capture véclan ndray ity zany hoe zao ny hira tiako atao very ny sakako dia mba hanao hira ray mba atao antsoavo amin'izy io ataontsika hoe sur la mélodie de Cindy de ces Jérôme dia ty ny antsoavo ataoko an'ilay sakako sady mba anareo mpakafy hira mimi ny lohateny mimi c'est pas tes ennuis Mimi, depuis que tu es parti Mimi, petit chat perdu Mimi, quand reviendras-tu? Il est parti dans les champs le samedi matin et n'est plus jamais revenu. Mimi, si par bonheur tu m'entends, miaule à la porte, préviens à la fenêtre. Mimi, safarina miena miraviravy ihany fa besaka vavy be ony oatsao virena mampalelo data mijery baolina rery. Mimi Virena mba saka lika maty. Ny baolina aloha zany dariva misy ny France contre l'Allemagne dia misy ny Portugal contre ny Hongrie samy mankafy baolina fotsiny dia zako moa zany mazava azy fa ale le blé zany hoe ny varim-bazaha no alaiko fa mino aho fa miady io ny Portugal Hongrie ndray dia za maka ny Cristiano Ronaldo engany izy mba hafaty amin'ity dia mandresy eo amin'ny 3 no tsy misy na 3 no ray i Portugal eo anatrehany Hongrie rehefa tonga indray misasakala raha mbola tafajoro ianao dia miverina indray ny Copa America ka rehefa samy mijery ny programme fa misy ny publication atao misaotra anareo aloha zany zay ngamba ny fidirana aloha raha mbola misisika rehefa aveo raha mbola iresaka momba ny hoe PPN fa ahoana tokoa iza mandamina ny fitin-javatra afaka mba hirosoana tsara zay io any atsimo zao malaza tonga sy teny vory ihany ministra misy tokoa veny misisika sy le resaka ny bankely mateny vato dia mahampalely dia zay Rasinavoro zay tapa-kevitra fa irotsaka hofidiana filoha-pirenena amin'ny fisidianana manaraka Rasinavoro fa saingy ny dossier ny ataon'ny fananina mihitsy hoe hors délai voarotsany dia miverina eto antsika menakavy amin'izao afotona izao fa io rainy boty io naiza le andrika io rainy boty samy manana zay mahatiny io misy olona mametra-panontaniana kely be an'le vasanina teo le hoe mba ho jerena manokana indrona andefa mihitsy izy tsy natasa le fampodinan'ny olona efa vita fitsaboana zareo any satria tena tratrany fasahiranana sahirana mihitsy izy ka sahirana satria ny antony izay mihetsika ny dia vola daholo nefany zay loha tsy mihetsika nefany noho ny fahamehana na avany na avaty dia midy ny sistany dia nefany misy olona maro izay nandefasana roplanina manokana dia mba mangataka zareo satria maromaro izy raha ny Inde fotsiny ohatra maromaro zareo no any no tavela ny ka nyloza amin'io tantara io avitra tamin'ny zavatra anankiray hoe dia ho faty amin'ny zavatra anankiray zany hoe tiako tenenina amin'io efa tamin'ny herintaona mantsy efa nisy le tranga vita ny transplantation an'le olona rénal nisy koa resaka fo sotra zany fa noroahan'le hôtely zareo dia lasa ny an-dalambe tsy maharaka ny vody azafatoko ny vola ale fanafody sy le vola ny fitakia fangaro tao am-bavaka tsy naharaka le vola ividianana fanafody dia manao moa zany manao régime vatana dia maty le olona zany hoe tafita voarendrika mampalahelo tokoa le zavatra oatra zany dia zay na mafisana an'le antsoavo maromaro zareo misy any France any Inde ny tena betsaka indrindra dia mba miangavy amin'ny fanjakana re mba tadiavy ny hevitra ampodinany zareo fa tena moa efa nandalo tamin'le izy ka dia marary io marary le tavela dia zay le mikasika an'iny fa ny anjara moa zany ety ny anjara briky dia amin'ny teny hoe manao vaksiny nareo efa nanao vaksiny amin'ity herinandro ty sira ranga mahafinaritra mihitsy zany misy fanontaniana kely le retsy misy sinoa marobe ony zany milahatra
alaina température eny alakamisy ambodratrimo mametra mpanontaniana ny mpandalo hoe inony ty mitrango eto ty ka izahay koa moa tsy malala fa ny zavatra fanaotsika to de hoe iangaviana zay mba malala an'izany mba anontany mba andefa vaovao aty aminay eo akaiky ny station d'essence le izy a alaina ny température-ny zareo tsy fantatro hoe misy orinasa sinoa manao asa lehibe nga eny andrefana iny raha ohatra ka misy an'izay de mety hoe zay ny fomba fanaon'zareo isan'andro mety tsy mahagaga ny olona eny ny asa lehibe eny ambodratrimo ny asa lehibe eny de ny fanamboarana ny kianja manara-penitra any lakamisy any ambodratrimo aloha misy usine ery andrefandrefany ka tsy fantatro hoe aiza hoe fa akaiky ny station d'essence zareo milahatra be eo de atao alaina température ka tsy fantatro hoe inona no miantony mahatonga an'izay ka zay mba manam-baovao de mba mandefa vaovao hoe olona manao an'izao reo olona manao an'izao e olona manao an'izany misy tena manana crédit ge ny fanentanana ho azy zany ho an'ny vaccine foana zany no atao de raha te ho afaka isika te ho afaka satria manentana ny olona ianao izy za manentana foana raha te ho afaka amina zavatra be dehibe nareo a tsy misy vahaolana koatra ny vaccine de nefa ny fandrindran-dalana am'izay a ny fihetsika fiarovana rehetrarehetra tsy haiko reo vita vaccine ianao de mandeha milelaka poignée-na taxi be ve ohatran'le fanaoko le misy olona miresaka de atsofoko ao ny lohako izy reo miresaka tsisy manao kasiposy zany tsofoko zany efa vita vaccine azafady nampitipitika ry raha tsy raha diso reny fa ny fahaizantsika manaja ny fihetsika geste barrière tsy haiko mandika azy am'ty malagasy fona tompoko ny fihetsika saka mitsotra azony lany be ale matory ihany aminay ao an-dakozia fa dia ny fahaizantsika manaja an'ireny miampy ny fanaovantsika vaccine no ahafahantsika mifeha mahafahantsika afaka manao zavatra be dehibe ohatrany hoe fa io zao fa mahafaly hoe fa ronjato aloha zany zao ny afaka vorina de efa mahafaly zany efa misokatra ny espasy ry zareo mpanendaka koa zany mba nanontany afaka manao vaccine ve zareo satria zareo rehefa le misama de maraikidraikitra ameo ino sady amin'izy mifanakaikikaiky kely misy mifampipedapeda mihitsy napidiriko zay resaka zay satria efa lasa be dehibe zao ny resaka hoe tsy fandripahalemana zany le izy moa zany ataontsika hoe boribory vetaveto ihany le izy cercle vicieux zany hoe rehefa tsy ampy ny ara-tsosialy de mahantra ny olona de rehefa mahantra ny olona de mitady ny zavatra rehetrarehetra izy mba azahoana volo zay mahatonga zareo manao an'ity taolapaty manety volo hoe mangalatra blison zaro manao le blouson cuir mahatahotahotra izy nefa nian'ny tena mba tiany tena anaovana ny azoko tady iny sady anaovako ny ady afakotra mikipiko le tady kely de sao de blouson lasa ohatry zany ny fiainanao am'izao fotoana zao dia sarotra miady am'le fandripahalemana raha ohatra ka ny toe-karena sy ny mety manany tsirairay tsy ampy de sarotra miady amin'io satria ahoanako raha tsy hoe zay tratra rehetra de vonoina amin'izay de mety fa nefa ny tezitra be am'izany ny mpiaro ny zon'olombelona le lazaiko daholo tsika menakavy raha vao manao an'izany ka ny dikan'izany zany inona moa zany atao président olo te 35 000 ariary ny lesany teo velo ty raha le manampy 20 000 ariary any tena vahaolana an'lizy teo raha hoe 35 000 ariary nazatra azy hatramin'izay de mivadika miakatra ny mahafinaritra tamin'ny Canal Plus sans engagement le izy afaka miova boky isam-bolana zany miankina fidiram-bola sy ny fahafahana ihany afaka miovaova foana am'ty izy afaka manao 35 aveo izy manao 55 saherakerin'indray de verina 35 na hoe tsy mahaliny anazy loatra le fandaharana fa oaina be am'le sipri zany ko eny tena koa midina 35 efa nanontanianao raha veto hoe raha ohatra hoe tsy mity volany ty raha roa volana tsy voaloha izy de tsy afaka manao tsova eo izy raha tsy voaloha aloha reo volana tsy vita ireo zany hoe ananan'ny canal roa volana izy roa volana ve raha nandritra roa volana izy tsy nampiditra mihitsy miankina am'le contrat raha ohatra izy prélèvement automatique ka ohatra bloqué le prélèvement na nisy olana le tao anatin'le prélèvement de lasa misy impayé iny lasa misy solde ao anatiny ao zay tokony régulariseny
satria raha izay manko dia nandeha ihany fa tsy voalovola fotsiny fa raha ohatra izy hoe prépayé zany hoe le mandoa isam-bolana dia tsy alohany izay volana tsy ny zavatra tsy ny consommé ny mofo eo asiantsika vola. Mahafinaritra fa azo adino fa amin'ny alatsinainy ny fetin'ny mozika dia itsika ato amin'ny RDJ manao an'le izy ihany koa eria lavarona eria canal Olympia manomboka maraina maraparivony andro ny fanentanana moa dia ny mpanentana ato rehetrarehetra ny akabeazany makany daholo mpanentana rehetra maheno lalala ty ohatra ny makany ihany koa dia maheno e sinoa anao vaksiny le milahatra ery miakoatran'izay le mpanao rugby zany raha aly izy no mandeha dia mbola azontsika atao zany mandeha mba manampy azy raha ohatra ka mino fa anampy io fanjakany na jet privé io na vola na ohatran'izany ny akoatran'izay moa zany dia tsy maintsy mpatenenina zao ihany ny resaka amin'ny ankapobeny momba ny vaovao ny lalana sy ny sisa dia mahery amin'ny fotoana manaraka fa mbola konkontra kely dia Razinavory sotra ny lalana raha miresaka lalana zay le retsy le lalana atao masonao zao ka tena ohatrany tena grave be ny RN44 tompo dia sy fitaka daholo reny sary rehefa tsara be tena marina ny tenen'le olona tamikomaly sao dia le hoe mpitondra taxi brosy hoe le antaingo mbola zavatoa satria ny tsara fantatsika dia izao ny lalana dia tsy mbola vita tanteraka hatrany vody alina araka andelana tombo ny lalana fa mbola misy faritra tsy vita miala eo Amboasary hatreny Andaingo hatrany vody ala mbola misy tsy vita ny lalana eny fa aza mieritreritra ianareo fa ny tiako ambarana fotsiny zany dia izao hoe raha riva ao anatin'ny fandarana cool time dia misy lalao amin'ny efatra ilay izy manomboka zay iarana amin'ny Coca-Cola zany hoe misy antso anaky efatra dia milalao dia mampiditra dia mahazo loka avy hatrany loka tsara be mitotro Coca-Cola antsika paky anankiray zay lalaovana izay lalao izay ka fatapatary daholo ny resaka momba ny Coca-Cola manomboka androany izy io lokona Coca moa inona lokana Coca misy be dia be izy ao misy tena zava-pisotro Coca-Cola mihitsy raha azo ao misy vera misy portefeuille stylo misy raha be dia be tsara be daholo izy ka dia anentanantsika rehetra manomboka amin'ny efatra ilay lalao ka dia manomboka an'io zany lalao zay dia aza misaraka amin'ny RDJ mihitsy raha tia fantatra izany sy tia azo an'izany loka izany nareo amin'izao fa tsy misy lalao tampotampoka avy eny tsy efa-tsy eny tsy apoipoizina tonga dia fanontanina any ampovoambony any tonga dia hoe iza no anaran'ny filoham-pirenena malagasy any Rajoelina tonga dia misy mamaly eny dia mahazo vola Rajao amin'ny efatra ilay zany ilay lalao dia izay no antony anentanantsika rehetra makasitraka endana amin'izay le tsela tsy lana ny taxi borosy Ambatondrazaka Atsirabe ataony la amikoly tamiko fa zany ny taxi borosy Ambatondrazaka Atsirabe dia nanambara ny mpamily eny tompoko Ambatondrazaka Atsirabe taxi borosy izy io vao nisokatra telo volana eo nanambara ny mpamily fa mbola tena ratsy ny lalana Ambatondrazaka misy lalana tena mbola ratsy be ka le vita hitantsika le tsara be iny le première couche iny nalain'zareo sary nafinaritra iny efa manomboka lanin'ny pneu-ny fiarandray ara le première couche satria fantatsika tsara fa ny vato kely sy goudron mifangaro nanaovana ny premier couche tsy mbola tena voadama tsara dia zay no miteraka an'le ho fahasimbana amin'le première couche efa milamaka tsara io zany ny ala tany be koto tany Atsirabe dia tsy mbola voadama le Ambatondrazaka Rainibozy maninona misy karatr'olona very tia verina ihany ny karapanondro ny novery ary ny laharan'le karapanondro dia 313 011 09 009 ary mefara amin'ny 139 amin'ny anarany Rakotomaharo Manda izay nahita azy dia mba hiangaviana anatitra azy aty amin'ny mpamily izy io mandeha hoe amin'ny anarany Rakotomaharo Manda izy io karapanondro firenena tondra ny laharana 313 011 009 139 mba atero aty amin'ny RDJ izay karapanondro zay raha sendra misy mahita azy tsy mamiko sisika mbola tadidiny fa inona le very karapanondro pirenena izy tsy mamo tsy mamo izy io mbola antaninao fanompolona valiko io tsy mamo izy ia ny ety amin'ny lafiny ara erikerika toy ny tranga omaly mitandrina tsara foana ny moto ny amin'izy ireny satria
ny gazoal sy rano norana tonga de tonga de ratsy be mihitsy zay vitisy a tandremo raha vao manerikerika de aleo tsy mandeha mafy be a satria raha misy gazoal io dia tena mampenjera makasitraka atsika nanaraka trany ny fandaharana veloma daholo bon anniversaire tonton pas inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honorat, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha zay mare vahiny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange Plus, un goût façon vers ma soif, one day.